Miara-Manonja zao atsika malagasy rehetra tsy ankanavaka eto an-tanindrazana sy any ampitan'ny ranomasina rehetrany raharam-pirenena no resahana raha ny fiainan'ny malagasy no resahana ao anatin'ny oraroa ary dia ifandimbeto handray anjara amin'izany fandarana Miara-Manonja izany ny eto moa zany dia mitondra fanazavana ary dia ianareo mandray sy miaino sy mamakafaka ihany koa ary mandalina an'izay zavatra rehetra ambara eto fiarabana manokana ho atsika ny amin'ny faritry Martinique zany tena lavitra be any Madagasikara kanefa dia manaraka mivantana izao fandarana izao zay no hoe lary toko lasy toko vavy fa hiditra avy hatrany amin'ny votoatin'ny fandarana isika efa eto ny maître Andrazafy Manantsoa sady solom-bavamboaka any Madagasikara fa eto ihany koa ny ministra sady namana Zokobe mpanao gazety Ndrenjato ary dia izy ireo avy hatrany no tondra sy isatatra ny fandarana izao ndahoatra atsika miarabantsika rehetra indray eto amin'ity plateau ty miaraba ny rehetra izay manaraka ny fandaharana naizanaiza toerana misy ianareo tsy voatonona intsony fa maro loatra ianareo izay nangataka atao koko atao kopakopa-tanana fa dia ataonay kopakopa-tanana fao be satria dia lava ny message azonay hoe azadinono izay eto Madagasikara ny faritra rehetra any ary nareo indrindrandrindra izay mianaraka anay amin'ny alalan'ny internet reny any ivelany any izay maniry ny hiara-dia aminay aty Madagasikara aty ny teny manaraka dia ny fisaorana anareo rehetra amin'ny fankahirezana sy fampahirezana amin'ny lafiny maro ary fanomezanay toky anareo kosa hoe ninninona zavatra mitranga ninninona zavatra mitseho ninninona fampitahorana sy fanaratsiana fandotona sy ny zavatra rehetra mitranga reny efa voalazantsika hoe efa vonona tamin'ny zavatra rehetra zay ary vonona hiatrika ny zavatra rehetra dia io zany fantatritsika eny foana ny zavatra marina ny orina any ary fantatritsika ihany koa le fomba fiady ny fitondrana ankehitriny zay tsy manakambara fa tsy ny hoe mandainga manakorotana anongam-panjakana sy ny sisa fa ny zavatra misy kosa dia hoe satria efa mipararehetra ary efa matahotra tanteraka amin'ny marina zay mivoaka eto fa indrindrandrindra le fiarahantsika rehetra manonja ny tena atahorana ka le olona manentana eto amin'ity fandaharana ity zay manonja tanteraka dia atahorana mafy fa so dia midéborde araka ny fiteny frantsay anazy toizintsika ny zavatra efa voalaza omaly satria tsy ampy ny fotoana omaly 27 janoary fotoana natsarovantsika tsy aro ratsy ny zavatra nitranga tamin'ny 12 taona lasa zay 26 janvier 2009 tantara ratsy ary tantara na tonga nyty firenena ty amin'izao toerana misy atsika zao satria ny fotoana tamin'ny fotoana ny siny reny loza nitranga teto amin'ny firenena reny dia miverina amin'izao fotoana zao satria le mpitondra tamin'izany fotoana zany no miverina mitondra ary mini mandiso ny tantara ary miezaka manafina ny zavatra zay natao ka ninninona na isasa toy inona na hoanay andro nidiovina amin'ny clean dia tsy ho clean tsy adio mandrakizay mihitsy ny ary ny taranaka faramandiminy dia hibaby n'izay fahotana zay vita amin'ny tamin'ny firenena sy tamin'ny vahoaka malagasy ty 26 janvier 2009 tsaroantsika tsara fa teto Madagasikara dia nanjobona tanteraka teto Antananarivo manokana nanomboana niny tantara le janoary iny tadiditsika fa ranomaso naizanaiza zay nale dorotrano fandrobana faty olona naratra maro be ny zavatra miverina ao an-tsaina ary ny tantara dia mbola voarakitra aratsary sy antsoratra any amin'ny toerana rehetrarehetra mety ahitantsika an'ireny fa indrindra ao anatin'ny tambajotra serasera ny tantara tsy nijanona 26 janvier fotsiny fa nitoy ny 27 janvier nitoy 28 janvier 29-30 nitoy hatrany amin'ny 7 février tsy tonotsika tsara za fa mamerina ny tantara zahay eto hoe 26 janvier no nanombohana ny ina moa zany procédure na processus de coup d'état tany zany no nanomboka io raha io ary mahatonga firenena any amin'ny anaty ady tanteraka tsika anaty latsaka anaty ady tanteraka 26 janvier nodorana tao an'ireny ina moa zany politique de terre brûlée nitorona daholo zay azo nidorona ny tanàna ny trano ny fananana sy sisa zay neverina fa
ny tokony nampaleminy fitondram-panjakana ka nafananan'olotsotra na fananam-panjakana dia nidorana ary nisy ekipa maro be nanao an'izany asa ratsy zany. Tsika moa amin'izao fotoana zao dia isorana an'Andriamanitra fa misy olona vavolombelona tantara zay niara-niaina tamin'zareo ny zavatra nitranga ary niezaka ny sasany tamin'ireo namantsika reo nanakana ny tsy isiny reny zavatra zava-mandoza reny kanefa tsy voasakana ilay izy noho ny herin'ny maizina sy ny herin'ny olona ty setrasetra sy tsy nitsinjo afa-tsy ny tenany tao anatin'ireny. 26 janvier potika ny fananana rehetra teto Antananarivo nyresahako aloha nodorana manokana ary lasibatra manokana ny Flora Valomanana sy ny fananany groupe Tico zany nipotehana tanteraka zay zavatra rehetra miaraka tao anatin'ny groupe Tico zany na ny MBS misy ny miaraka manao zao fandarana Miara-Manonja zao na ny orinasa Magro ny Tico teny Tanjombato teny Korondrano teny Beoririka sy ny sisa nisy maro be tsy voatanisa reo fa nitoy kosa zany famotehana ary fandrobana indrindra zany hoe ny siblena mihitsy ny Flora Valomanana fa tsy nieritreritra ihany koa ireo mpandroba sy mpanao herisetra reo tamin'izany fa nipotehana na dia ny olona orinasa faran'izay madinika raha tamin'ireny fotoana reny. Tsy ny olona teto Antananarivo fotsiny izy satria navita ny asa ratsy ny ekipa mpandroba zany hoe namaky aloha le namaky lay an'le fandrobana sy fandoroana tanàna dia lasa nifindra toerana indray nandeha tany amin'ny faritany ary zay no mahatonga anay niteny hoe tsy tokony ho adinoantsika le izy satria 27 janvier mbola matsiaro tsika fa mardi noir koa zany tany amin'ny faritra hafa nandeha ny tany Tomasina nandeha ny tany Nosbe nandeha tany Diego natao ny tany Fianaratsoa natao tany Tuliara natao tany amin'ny faritra rehetra zay nisy ny orinasa groupe Tico fa nisy ihany koa ny fandrobana na teny an-dalana ary reny fiarakodinga be reny camion reny fitaovana raitra dia raitra reny no potehana daholo ny vandalisena ny dorana ary nisy marchandise be dia be izay avy any Tomasina nakaty Antananarivo norobana teny an-dalana teny niaraka tamin'ny basy amatafondro niaraka tamin'ny mpitandro filaminana zany rehetrarehetra zany a mila mpatsiarovana antsika rehetrarehetra hoe ohatra nina le zavatra nataonyity fitondram-panjakana ty ary mbola mitady anoy an'izay fomba ratsy zay ihany. Lazaina foana tsika eto amin'ity fandarana Miara-Manonja ty fa te anakorotana te androba ny fahefana hoe belantanan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia aoka zavatsara kosa ny resaka fa ianareo dia miezaka mandoto ny sain'ny olona fa hoe ny Miara-Manonja dia manafikasana anao an'izao sy zao le zavatra ataonareo ihany ingeno atahoranareo io iverenan'ny olona atao aminareo ary fomba zay le fomba fiadinareo hatramin'izay tsy miova mihitsy fa ny zavatra ataonareo ny reprochenareo amin'ny olona fa ataon'ny hafa zao no nitenenina hoe tsy tsara ny manongam-panjakana tsy tsara ny manakorotana fa aleo aloha niandry ny fataperan'ny mandat dia rehefa tonga fividianana dia any ireny no miandry le almanao le alternance démocratique ay ve fantatrareo zany ay ve fantatrareo fa tsy nety natao tamin'ny 2009 reny fa naninona ny natao maninona mbola miinsista foana amin'izany zavatra zany hatramitsika amin'ny teny zao mbola miinsista amin'ny fanovana ny tantara mbola miinsista sy manadio tena ary miezaka manao zavatra mamofady mihitsy moa mba hahafahana miaro ny mpitondra rehetra zay tafiditra tao anatin'ireny raharaha lundi noir mardi mercredi semaine noire ary ny fara tany amin'ny 7 février zay fara tapiny satria fantatra fa tao anatinareo ihany koa no nanao an'ireny fomba rehetrarehetra na atao zay fomba rehetra andatsana raha anaovana sorona ny malagasy mba hahafahana mandoto ny fitondrana mitondra tamin'izany fotoana zany dia lazana fa hoe miosondrany tanany fantatra ny tantara nge amin'izao fotoana zao ary mivoaka daholo fa nany any cour pénal international ary tsy ela akory no namoaka hoe tsy misy azo any anjehana Flora Valomanana mihitsy mikasika an'iny tuerie tamin'ny 2007 tamin'ny 7 février 2009 tamin'ny raharahan'ny 7 février reny ny tiana tenenina zany dia zao na inona ny laingana fafinareo hatramin'izay dia mivoaka daholo ny marina ary matoa zahay manonja toy izao dia tadidio tsara fa tsy tiana intsony ny verenan'ny raha ratsy eto amin'ny firenena ty ka mitondranareo anay any akady amin'izao fotoana zao nampanantenana drisany olona
na mpanantenana aboby ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra ny fandrobana ny are-pirenena rehetra zay are-pirenena zay no mahasarotiny satria are-pirenena tokony malagasy no misitraka an'izany dia rehanareo rehetra ao andapa sy ny manodidina anazy reny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no migioka rery mihinan-drery tsy mieritreritra zany tombontsoa-pirenena sy fampandrosoana firenena zany marobe ny resaka nataonareo sy fampanantenana maketo be deaibe natao namidy tetseroa fa tsy maharesy lahatra zay nge mba niezaka ihany roa taona zay mba niezaka ihany nijery nangina fa hitanay fa efa any amin'ny lalantsisy dia mbola ho avelanay ihany ve mbola andeha ihany efa fantatra fa any amin'ny lalana tsisy no atao no alehanareo nitondrana nyity vahoaka malagasy ty ampy kosaka mba le roa taona zay ampy satria tsy avela ho tapitra ny 5 taona dia zay vao hoe miara-maty daholo fa zay matoa zay mampaneno laklosy mampatoa zay manonja ohatra zao dia ny lalana mahitsy ny tokony andianany vahoaka malagasy rehetra ary ny voalohany amin'izany dia mpitondra ny firenena fa raha ohatra moa mpitondra firenena tsy manaiky hitsy amin'izay lalany marina zay dia ny fahendrena dia miala eo miala zay ny zavatra mety indrindra mahasoa ny vahoaka malagasy ary mahasoa anareo koa zany fa tsy miandro esory ny vahoaka malagasy satria ny tompony fahefana nge dia ny vahoaka napindrana fahefana ny vahoaka ary tompony fahefana dia ny vahoaka toiziko ihany koa ny resaka fandrobana ny are-pirenena satria raha mafana tsy azo avela fotsiny amin'izao ny resaka golden gate efa noentina teto ny profo mbola maro izy mbola hoentina eto fa fampatsahivana ary fanomezam-baovao mikasika an'iny raha volamena iny satria fantatray fa tsy zakanareo mpitondra io resaka golden gate io fantatray fa ianareo dia voaringotra mafy ao anatiny io ka ny zavatra natao voalohany dia nanao an'izay fomba analana sy isauvenana iprotégena nireo olona passeur professionnel ireo mpitondra ny entana any tany Afrika Atsimo rehefa tratra fa ny zavatra tsy voalaza teto amin'ity mbola tsy ampy ny voalaza teto amin'ity raha fandarana miara-manonja ty dia izao nisy ny rapport tatitra zay voarainay officiel io hoavoakanay koa zay amin'ny fotoana mamety anazy io fa ampafantarana ianareo rehetra zay efa manonja ny tokantrano rehetrarehetra any zany rapport zany tatitra mikasika an'le hoe lazaina fa vol clandestin io foana momba io mbola lazaina foana fa vol clandestin hatramintsika miteny zao ny douane mbola mi-insiste aminy hoe tsy nampafantarina ny douane teto mateto Antananarivo vol io fa ny taratasy rehetra mivoaka ankehitriny na ny reçu zay nanaovana ny nandoavam-bola tao amin'ny douane na ny taratasy misy soni hoe ina moa zany voakasika ara-dalàna ny douane teto Antananarivo zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mivoaka tsary tsy maintsy fantatry ny vahoaka malagasy ny tatitra mikasika ny vol privé io averintsika eto fa na ny tany Tuleara renge nanao tatitra ny teny taty amin'ny taty Ivato fa efa au courant io 30 décembre io dia efa au courant fa misy vol privé ho avy any Tuleara satria ny avy aty Antananarivo nampafantatra ny zareo an'izay vol privé ho avy any Tuleara zay ny adema tany Tuleara nafantatra tsara ary misy taratasy milaza fa nalala avy aty Antananarivo nisy vol privé miaingy 30 décembre zany nge la veille an'le 31 décembre nisy ino le sidina ASB io le vol privé an'ny société STA rehefa tonga tany hoe tany Tuleara zany ny commandant ny adema dia napafantatra ny agent tsy manina fa resantsika eto ny anaran'ny olona Andriandrafisetra Dolin nilaza fa misy avion privé à destination d'Afrique du Sud précis tsara le izy misy avion à destination vol privé à destination d'Afrique du Sud va effectuer les formalités de départ la matinée du 31 décembre dia io agent any adema io no ny avise ny agent douane ny agent douane ny anarany dia hoe raha falimanana tahiny ka nahoana ny douane no milaza fa tsy mahafantatra an'izany ny adema commandant ny adema napalala ara-dalàna
fa izy vol privé andeha ho any Afrika Atsimo anao any formalité de départ rehetra ny maraina ny 31 décembre ary napafantatra ny agent ny douane mazava tsara ny anarany eo agent douane io rery no mpiasa ny douane ny asako tany Tuléar io mafantatra tsara fa tsy maminaonao fotsiny ohatr' zao mandeha fotra zao fa mbola anteny io agent douane io hoe nangataka consigne ny tenany ary rehefa tonga ny avion ny andro 31 décembre mbola nahazo appel io agent ny douane io zay nanamafy anazy fa hoavy tsy hoela le avion avy aty Antananarivo hipetraka ao Tuléar ary ny tao mbola nanao indray ny formalité douanière rehetra fantatry ny mpiasa ny douane zany fantatry ny fitondram-panjakany zany fantatry ny DG ny douane zany matoa ny agent douane dia ny hoe mena consigne anao any formalité douanière rehetrarehetra tao Tuléar dia ny dikan'izany efa mafantatra tsara zany izy ary au courant tsara fa ho avy tokoa le avion tonga ny vol tonga io sidina io tonga tao Tuléar dia mbola naverina natao daholo ny fisavana ny entana fouille minutieuse zay ny tatitra officialy azonay ary io tatitra officialy io azony DG ny douane io teny tsara ny ao anatin'ny tatitra dia hoe nanao fouille minutieuse des bagages et des bagages à main eo zany no tianay soritana amin'izay DG ny douane dia milaza fa tsy au courant an'izany ny douane kanefa mame consigne ianareo hoe manaova ny formalité douanière rehetra dia ny agent douane atao Tuléar namerina nanao an'ny fouille douanière ny bagage à main sy ny bagage mandeha tany amin'ny soty ka izany ve le zavatra mitranga dia tsy teny tsy anonja ny eto amin'ity Miara-Manonja ty fa mbola loza koa anatin'io tatitra io dia mbola milaza mbola miverina le izy hoe ny vidéo de l'aéroport ny vidéo tao amin'ny aéroport io izy ny andro ny maraina ny 31 iny dia sont actuellement en cours et vous seront transmises zany hoe nisy vidéo miaraka amin'izay ary efa mino zahay fa efa ena-pelatana ny DG ny douane sy tompona andraikitra ny douane ka ento izahay dia mbola mamerina ihany hoe ny douane zay anatin'ny ministère ny finance zay ministre ny finance no tompona andraikitra voalohany miprotéger ny douane sy ny mpiasa ny douane sy zay rehetra mikasika an'izay ahitana ny marina zay raha miteny amin'ny terme juridique izy dia hoe manao entrave pour la manifestation de la vérité zany ny ministre ny finance manao entrave tanteraka satria misy olona tokony ho antsoina ary hiatrika fitsarana mikasika an'io ary tsy maintsy ataony lever ny immunité zay ananany misy mbola tatitra anankiray faharoa zay apelatananay ihany koa zay nalefa ny DG ny STA ho an'ny DG ny douane ihany koa io iverenantsika io satria efa niresahana kely io zavatra io nisy fotoana ny DG ny STA zay fantatritsika le hoe Karim Ndremato Karim Georges zay tsy iza fa namana akaiky ny manodidina akaiky ny namana akaiky ny filoham-pirenena sy ny rainy filoham-pirenena namana akaiky ny Ndremato Gilbert Bini zay voaringoringotra amin'ity raharaha ty zay lasa nandeha nakany ivelany zay voaringoringotra amin'ny affaire hafahafa ary efa mivoakatra any amin'ny internet ara le izy tafiditra miaraka amin'ireny olona namono andriny karana andriny tompoky Danila reny miaraka amin'ny Ndremato ny le DG ny ina moa zany agence de sécurité an'le COPS le vaza nanao aveu fa namono an'le karana io olona io le DG Karim Georges io nanao taratasy tany nakany amin'ny DG ny douane ary io le tenentsika hoe tao no efa hitatsika efa nisy lavaka tao satria zavatra nyteneny dia hoe nanao investigation hono izy mikasika ny enregistreur ny caméra tao amin'ny enceinte ny société STA dia ny zavatra nylazainy dia hoe le hoe nisy pirate informatique tafiditra par effraction zany le terme zany averina tsara eto hoe il s'avère qu'un pirate informatique est entré par effraction dans le système d'enregistrement et le Wi-Fi et a effacé certaines séquences de l'enregistrement zay aloha zany
dia hoe nisy niditra nisy pirate informatika tafiditra atao amin'ny enregistrement en caméra dia namafa n'le sary rehetra zay mampiseho an'ny fiaingan'io ina moa zany ny zavatra fombafomba na procédure alohan'ny elan'io fiaramanidina io dia aveo izy milaza aveo il s'avère que cela pour conséquence l'arrêt des enregistrements zany hoe tsy afaka ny enregistrer les vidéos les caméras dia tsy nisy vidéo fa nijanona ozy izy ny caméra tao ambonin'le hangar misy an'le avion dia nijanona le caméra nanomboka ny 30 décembre amin'ny raiky amby folo alina 30 décembre amin'ny raiky amby folo alina ka hatsamin'ny ny apitson'iny 31 décembre amin'ny roa amby folo atoandro zany hoe tsy misy enregistrement fa zany hoe efa misy ny ray tsy kombakomba tanteraka dia nandeha kely indray le izy amin'ny roa amby folo atoandro ka hatramin'ny ray atoandro dia tsy maty indray tsy nisy nininona tsoa fa dia voafafa daholo indray ny vidéo ray manontolo mandra-piverin'ny avion ny 31 ariva amin'ny 5 ariva ny zavatra mbola tiana marina fanoteliny dia izao tsy dia voalaza loatra ny resaka hoe société amarante zany ireo le tompona ndraikitra tena tsy maintsy resahana mikasika ny fisavana na ny foy raha miala ny vol national eto Madagasikara io ivato ny douane manao ny asany tsy maintsy misava ny entan'ny olona zay mivoaka fa io société amarante io no misava ny any vol privé manao foy na ny entana ao anaty sota na ny entana anaty valizy io zany mbola manamafy an'le teny voalaza hoe tsy le pilote nge no misava ny entany tsy ny mpiasa koatran'izay no misava ny entana fa tsy maintsy misy tompona ndraikitra manokana amin'izay ary zay no nanakaramanan'io société io no karamaina anao an'izay asana foy zay io zany resaka sûreté aéroportuaire dia société amarante io no tompona ndraikitra tanteraka amin'ny fisavana ny entana dia ny ampy zay zavatra voalaza zay zany hoe tsisy rebirebe nyty fitondram-panjakana ty mihitsy ny amin'izay resaka vol privé sy ny hoe tsy misy malala fa dia lasa fantôme na hoe entana tsy hita maso ny entana nalefa tany fa ny Afrika Atsimo voatsatra fa na teto mitato Antananarivo nisy ny amarante société amarante ny sava ny entana nanao an'ny formalité tokony ho atao fa raha nanao ny asany daholo rehetra dia teto Antananarivo dia efa tratra daholo zany volamena zany ary ny fananina mihitsy sy ny tratrarina satria efa niraitsy kombakomba avo lento io hatramin'ny vol moa dia nesena neseyena ho atao hoe vol privé kanefa tratra ihany ny dikan'izany dia tsy mamela fotsiny ohatran'izao ty fandarana Miara-Manonja ty fa tsy maintsy hitondra ny marina ary mampafantatra ny marina hatramin'ny farany efa hita toerana ny Interpol manao ny enquête manao investigation tsy manelingelina ny fandehanany procédure izahay eto fa mitondra fanampiny ny zavatra fantatra satria ny zavatra ho hitantsika dia sanatry mivava ny eo amin'ny paka ao ka so dia pasoara koa ao volamena 73 kilo ary mipasy fotsiny so sanatry mivava ka lasa pasoara koa ao ary zay no mampatahotra anay mihitsy hoe rehefa tratra ny Afrika Atsimo ny raharaha aleo anao ny asany tokony anao ny azy ny any Afrika Atsimo aza elingelen'ny fanjakana amin'ny fanaovana an'izao ary mandat d'arrêt international sisisa zao hoe efa hitan'ny olona daholo ny fomba fihetsika reo rehetrarehetra manala baraka an'le fireneny zany aza atao ohatran'izany ny fitsarana eto Madagasikara ireo mpitsara ireo mpanao enquête fantatray ny manjoan'ireo misy miteny ihany hoe nareo mamoaka secret de l'instruction oka le retsy manana ny source d'information anay zay ary za mipaky zany dia saripady zany tsy izahay mihitsy ny andeha hiditra ny anatin'ny fitsarana any mafantatra an'izany asana mpitsara sy ny manodidina an'izany na ny mpisolo vavana ninona zany mikasika an'izany tsy ambaratelo ny instruction zany zahay fa misy lalana hafa koa azahoana information mitombina tsara ary recoupé avec preuve eto zay no tiana ambara fa ho atsika rehetra misaotra atsika rehetra amin'ny fampaherezana anay hatrany hatrany fa ny namana eto efa tonga koa ny namana ministra Andrianjato fa volombelony tantara tamin'izany lundi noir mardi mercredi sy ny sisa fantany daholo zany manakambara betsaka amintsika izy manantitra ny arahaba matoa zany tonga amin'izao kiondalana ny fiainan'ny firenena dia misy antony be dia be ary ny vitsy mikitra ny irery
fa ny fanjakana manatanteraka ny asany amin'ny mahafanjakana raha mbola eken'ny olona satria hatramin'ny nipotranin'ny affaire doublon dia efa mironahany be ny sain'ny olona manoloana ny légitimité n'ity fanjakana ity ary rehefa izany no mitranga dia tsy maintsy misy ny fampiarana ny règle de vie sociale zany hoe ny fiara mitondra ny samy mpiaramonina amin'ny fampiarana ny sosialy ifanontronan'ny vahoaka izay no mifehy amin'ny fiainan'ny firenena ary zany mifehy amin'ny fiainan'ny firenena zany a dia tsy tonga ho azy nanao ny asany zany ny fanoherana satria izay no asan'ny fanoherana milaza ny tsy mety mikororoka ny tsy mety dia rehefa mampitandrina zany ny matoa premier ministre amin'ny gazety lohatenin'ny gazety fotsiny no vakiako a mampitandrina mafy ny mpanohitra ny prime ministre dia eo akilany eo nefa dia zao hoe nydrevitrevitra basy mpianatra folo ny voasambotra fiaramanidina tonga eto Madagasikara misy mpandeha mandoha vola dia tsy mihiboka dia eo akilan'ireo dia mirongatra isam-pokotany ny asan-dalo tandomdoza ny sehetry ny jona eto Madagasikara nampanatsony ny préfet de police eto Antananarivo ireo mpitokony ahina ny isin'ny covid-19 ao amin'ny filière lettre sy ny sciences humaines eny Akatso inona amin'izany zao no problème mpanohitra ao anatin'ny resaka ifanaovana amin'ny gazety ohatr' zany ny fiarahamonina no mikorotana ndikan'izany rehefa tsy mahafehy intsony ny fahefam-panjakana ny fanjakana dia zay no ataoko hoe misy règle de vie sociale zay tsy maintsy mandeha ho azy miteraka ny fiarahamonina vaovao eto Madagasikara ary io fiarahamonina vaovao tonga eto Madagasikara io a dia ny etaetapon'ny olona tsirairay no mitrevina ho fiarahamonina dia zay no miteraka ny élan populaire makany amina révolution ny any Pays-Bas nge amin'izao fotoana zao ny démissionna le premier ministre olona 3 no nandeha nanohatra ny lalàna ny raisin'ny fanjakana amin'ny fanaovana ny couvre-feu zany hoe tsy mifanaraka intsony amin'ny misy atao ao anatin'le fiarahamonina ny zavatra raisin'le fanjakana dia mitroatra ny olona krovina arynareo no hatsapan'izany andraikitra hoe tsy voafehanareo tsony le Madagasikara rovina vao afaka anao dia mandefinareo mbola be dia be ny ataon'ity commune Antananarivo renivohitra ity mandeha mamoromorotra ny olona ny tomobile be setroka andraisantsika teo mikasika indrindra ny mpivarotra amoron-dalana ny informel nge tompoko hoe dia cellule sous ny atao hoe formalisation e zany ny économie zany ny olona nianatra dia mahafantatra an'izany hoe zay no izy ary tsy misy olona ty ivela amin'ny fanjakana ny andeha iformaliser ny informel fa tsy maintsy mifanjakana tompoko manao an'izany lafin'izany tsy vitanareo zany zany asanareo zany ary nareo aza vao may mandeha makany amin'ny informel efa eo aminareo nge mifanjakany ny pouvoir de décision ray manontolo eo aminareo simulacre-na majorité zany eo anatin'io fanjakana ao anatin'io assemblée nationale io raha sahala amin'izany no izy fa maninonareo manondrana volamena tsokosoko zany nge le problème le fanjakana foibe any etapiny a ny manao an'le informel dia ny olona feranao tsy hanao informel inona ary zany resaka atao eto Madagasikara zany dia verina amin'le resaka hoe le tolona tamin'ny 2009 nge ohatrohatr' zao ny fitrangany ohatrohatr' zao mihitsy ny fitrangany satria tamin'izany fotoana zany a efa niditra deuxième mandat ny président Marc Ravalomanana ary ny président Marc Ravalomanana fantatsika fa tena niaiky teo masom-bahoaka fa diso izy mifony izy hoe tsy netiny nataoko fa samy mbola tsy nisy nanaiky moa satria hoe efa eo am-pelantanana ny tokony hahafahana mahazo an'le fanjakana sy netsetretsetra efa isy mibasculement dia nandeha nyrohatra nakany findrenjato zany tamin'izany a dia niaro ny mba intact mba ho iraitsy mivaky ny patrimoine de l'état ny fahaiza-manao politika ny fahafahana mitondra an'ity Madagasikara ity ao anatin'izany fahamendrehany zany za moa nahazo inona tamin'ny magro tamin'izany za no nisakana amin'ny magro eo amin'ny onosikely eo amin'ny an'ny hoe aloha tsy makany tanjomaty le retsy saika maty za no nisakana hoe tsy mila makeny anosipatrana andeha andorony MBS tsy mbola za nisakana ny radio national io mba asako io nefa moa dia tsy voasakana zany rehetrehtra zany ary tamin'izany fotoana zany dia fantatritsika fa intelo any natsona nanao ministra
voalohany indrindra aloha dia mbola tsy nety tamiko no nanao minisitry ny serasera tamin'izany fotoana izany satria tena mbola ao anatin'ny heriko a mbola elaela vao retirety a dia tsy nety zany satria mangery a-tanàna raha vao manao an'izany lafiny zany fa fantatro ny zavatra miandry fa ity ny condition napetrako tamin'izany oamboarina ve ny tranobe no RTM mamay misy budget spécial ve atao anaovana an'izany dia zao mivaly teny azoko hoe inona koa no anamboarana an'io fa ny olona rehetra miteniteny eo anatin'io radio national ioko tsy aloha ve zavatra hafa no amboarina dia tsy nanao aho zany tamin'izany fotoana izany ary raha ohatra zany foana ny fomba hitondrana n'ity fiainan'ny fireneny ity a dia tsy namana zany ny renjato tena tsy namanareo mihitsy ny renjato raha zany ny fomba hitondrana amin'ny fiainan'ny firenena fa raha amin'izao fotoana izao zany no apetraka ny fomba hahafahana mijery ny hoavin'ity Madagasikara ity amin'ny saina tony amin'ny kitsim-po ary tsy misy fiatsaram-belatsy dia zay aho vao namana amin'izay lafiny rehetrarehetra zay dia zay zany no antony tena hoe tsy maintsy ahafahana mitondra nytony resaka atao anatin'ny miara-manonjy tony ary ny resaka atao anatin'ity miara-manonjy ity ange sanatry tsy atao hoe anaovana revanche hoe anaovana valifaty fa ny zavatra rehetra nyresahana tamin'le lohateny an-gazety teo a dia mazava fa tsy milamina ny fiarahamonina eto Madagasikara ary rehefa tsy milamina ohatran'izany ny fiarahamonina eto Madagasikara dia tsy maintsy miditra makany amina elanelam-panahtsika ny elanelam-pana zany a amin'ny vanim-potoana tahaka izao dernier rempart mandafarany dia ny FFKM efa manolo tanana io ny FFKM zany hoe ny FFKM mandray aman-dreny ara-panahy eto Madagasikara zany a dia efa mahafantatra fa tsy milamina ny fiarahamonina ary le fiarahamonina resahana tsy fiarahamonina fotsiny hoe kristianina fa fiarahamonina politika eto Madagasikara dikan'izany tsy ny mpanohatra irery tsy ny miara-manonja irery ny mahafantatra fa tsy mety ny fandehan'ny raharaha eto Madagasikara fa hatramin'ny mandafarany eo anivon'ny ara-moraly eto Madagasikara dia mijoro hoe tsy mety ny fandehan'ny raharaha-pirenena samy nafantatra ngetsika ny zavatra nitranga tamin'ny fandalovan'ny paparay masina teto Madagasikara samy nafantatra an'izany tsika ho inavy ny connerie zay mihitsy moa no tena dikany raha lazaiko amin'ny teny gasy zany a dia samy mahazo teny gasy eto daholo tsika menakavy dia samy maharaha reto fa aloha ataoko an'izay fotsiny lizy mba ampilamindamina ny saina eo amin'ny fanaovana famakafakana ny raharaha politika eto Madagasikara manahirana ny raharaha eto Madagasikara raha anaovana bizina daholo ty raharaha rehetra ty tsy maninona manaova bizina fa saingy zao ataovy mangarahara tsy misy misakana mihitsy ange hoe ny fianakavian'ny mpitondra mandeha manao raharaha ana bizina eto Madagasikara fa aza manararoatra amin'ny fahefam-panjakana tompoko satria zay vao raharany lalàna zay tsy mety zany raha vao fahefam-panjakana no entina manao bizina eo amin'ny fomba fiatrehana ny raharaham-bahoaka dia zay ange ny mampikorotana be amin'ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy hoe ny mpanohatra kory no nanao inona na nanao inona fa matoa zany ny mpanohatra enon'ny olona isaky ny elakelatrano isaky ny any anaty bus any anaty toktok any amin'ny kianja banja malalaka rehetra ity dia satria misy misitona lakilosy efa voalingita mifandray tendro avokoa ny etaetam-bahoaka rehetra zay teny efa disadisaka mihitsy manoloana ny fahoriana sy ny fahasahiranana sy ny fahantrana efa tonga ao an-trano fa tsy hoe mbola mandombaravarana amintsika amin'ny teny zao mandombaravarana tsy izany tsony ao an-trano efa ny anaty vilany rehetrany ny fahantrana amintsika amin'ny teny zao dia mamelona lakilosy ny atao amin'ity miara-manonjy ity dia efa mamelona lakilosy ny eo amin'ny miara-manonja dia tezitra be nga premier ministre lazay mifampanakorotana ontsika manakorotana hoana moa zay andriamato premier ministre vao eo no nilaza hoe ny any Pays-Bas amin'izao fotoana zao ny démissionna ny premier ministre olona 3 arivo ny any Italie ihany koa dia nametrapelana koa ny any Italie satria tsy tafavoaka intsony eo amin'izay lafiny rehetrarehetra nangina tanteraka andriamato Donald Trump manoloana ny fanjakana vaovao ny administration vaovao tarehan'andriamato Joe Biden ary zany administration zany tsy hoe andehanao zay hoe zay zao ny atao amin'ny fanjakana ka zay tianay atao no atao tsy zany ange ny resahan'andriamato Joe Biden ny ataon'andriamato Joe Biden dia avy hatrany izy dia mijery ny kitro malemy zay mamely mafy ny vahoaka amerikana neto amintsika ange vahoaka malagasy dia vahoaka malagasy fotsiny tsy misy hoe inona sy inona tsika menakavy eto
maty androany de maty androany velona androany de velona androany marary ianao de tonga any amin'ny hôpitaly de aiza reto makanesa aloha tsy amin'ny pharmacie manana an'io vola evidanina fanafody eo ianao tsy manana ianao de babaina mody rehefa andeha ho any amin'ny sekoly ianao de teneniny any ahilikiliky mifanjakana no filo faratapony eto Madagasikara no mame baiko fa tsy manaraka an'izany a ny taleha-tsekoly epepe tsy manaraka an'izany ny taleha-tsekoly satria nahoany tsy mame akory raha le président de république hoe tia ny solution de rechange afahana tena manodina n'le sekoly ka tany mena fe irehitra marina ny olona de ny olona mamelona samy mamelona amin'ny vatany de lasa ihany ny tsopaipaika zany a eo amin'ny fomba anodonana an'le sekoly any amin'izay tena hoe tena tsy tafavoaka mihitsy moa zany ny consensus na ny marimaritra iraisana eo amin'ny samy ray aman-dren'ny mpianatra de mikatona ny sekoly zany satria tsy aotsony ilay mpampianatra zay karamain'ny fram de mijery fotsiny mifanjakana ohatra mandeha ho azy zany rehetra de mbola manita-tsaina mifanjakana hoe ndeha hanao sekoly manara-penitra de misy ny fanaovana sokajiny zanaky ny mahay ihany ny mahay moa zany fa tsy ny zanaky ny mahay ny mahay ihany ny mandeha tafiditra ao anatin'io a fa ny tsy mahay zany kiza raha ny tsy nampahay an'le vahoaka ny tsy nampahay an'le vahoaka nge manana anjara lehibe am'izany ny teteza mity 5 taona tompoko mandaray de miampy 2 taona zao efa 7 taona ny tantanan'Andriamanto Andry Rajoelina amin'ny fiainan'ny firenena tokony tsy misy fiambambana tsony zany fa tonga de natoy vakana fotsiny ilay tany amin'ny teteza mita nakato amin'ity firenena verina ao anatin'ny valan'ny constitution zao a de veriko fa tokony mandeha ho azy fa hay mbola tsy zany ndray mifandehany fa mbola hoe nahitana risorisoindray ataon'ny fanjakany mamoaka volameny sy ny etsetretsetra efa eo ny Interpol hoy ny maître Antra Zafy Manatsoto eo efa eo ihany koa ny CIA fa nga zany azonao kitikitihana hoe andeha hanaovana raharaha fonofonosana anjorom-bala ohatra ny varibonatsindrana ny fomba hafahana miresaka amin'izany entité ny resahako teo zany entité ny resahako zany nge ka ny valo enjana indrindra eto ambonin'ny tany mandrafitra ny Interpol amin'ny akapobeany indrindra fa reo le 5 ao amin'ny membre ao amin'ny OTAN ny CIA zany nge ka tena enjana zany ka nahoana aritsika nanao diplomatie d'apprenti hoe ny mpitondra tenin'ny gouvernement de mbola lasa ndray mamely amin'ny frantsay ny frantsay honiny eo ambadika zao fanoeran'izao hoe patati patata fa frantsay ahony ohatra ny hafahafa be mihitsy nle fomba fanaovantsika politika eto Madagasikara ny atao hoe fanaovana politika iraisam-pirenena na ny globalisation zany a de mazava ny fomba firesaka amin'izany lafiny zany inona ny enjeu de milahatra ny anatina enjeu tsika ny enjeu inona moa no enjeu azon'ny Madagasikara anaovana direction hoe antiny tsy maintsy imposenay Andriamanto Dideratsiraka raha président de république nanana izy azy taty Afrika nanana izy azy tao amin'ny non aligné nanana izy azy tao amin'ny fiarahamonina aty amin'ny Comecon fa tsy tafavoaka mihitsy ny président Ratsiraka teo amin'ny fomba zay fomba hitondranany Madagasikara de anjaratsika no mijery an'izany hoe aizany tena lalany mbola hamoniny voaka malagasy indray hoe zany ty fanjakany ty amin'ny lalana diplomatie diso tadidio fa tsy mbola nisy firenena nanome vola ny ohatry ny auteur ny vola nomen'ny frantsay tamin'ny heritaona ohatry zao tonga teto Andriamatoa le Drian zay nitondra vola 240 millions d'euros afahana manotrina ny toekaren'ny Madagasikara de samy hevitra ny olona fa azo atao amin'izay zany ny fampiresaka amin'ny la Frantsa fa na de nanakatotra ao raha ny président de république hoe zay de hanao restitution an'ny îles éparses fa tsy hiditra makany amina négociation intermédiaire de very zany le fanantenan'ny vahoaka malagasy tamin'izany lafiny zany miverina ny fanantenana de io ndray fa mbola atsetsin-davabary ndray ny tainomby nge ny babala ity ampelatanatsika ve de hiady amin'ny olona fa firenena nucléaire problème mihitsy zany ny fomba ny appréciation ny fisian'ny Madagasikara ny enjeu zay tokony hisy an'ny Madagasikara eto amin'ity ambonin'ny tany ity zany nge ny resahanayko inona moa lazainy Andriamatoa premier ministre hoe mampitandrina ny mpanohitra amin'izany milaza ny zavatra tsy hainareo nge ny mpanohitra ny dikan'izany zavatra tsy hainareo ny resahan'ny mpanohitra ny zavatra tsy hainareo zao de hoe mandeha mihinana n'le vahoakinareo
dina zao zay mpanohatra ndrenjato nga conseiller nga premier ministre sa conseiller nga Andry Rajoelina hoe mihinana mivoaka malagasy nareo hoe nahoana nareo mihinana mivoaka malagasy satria 9000 francs amin'ny taxe amin'ny solika de tsy atsafinareo raha marina nge farafaratsy mba 7000 francs satria le 503 ariary par litre TUPP taxe sur les produits pétroliers io zany tokony vatahoinina moa io raha ohatra ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy misy mihitsy ny zavatra mandeha amin'ny fanamboarana ny lalana ny entretien routier tsy mandeha ny eto amin'ny firenena ny entretien routier nge tsy mandeha matoa zany tsy mivita ny RN2 de tsisy entretien matoa tsy vita ny RN7 atao tsirabe fotsiny resahako de fa tsisy entretien matoa tsy vita ny RN6 anaovana ny entretien voatery manao tena réfection de la route RN6 tsika amin'izao fotoana zao hoe potika tanteraka ny lalana tsy misy zany ny entretien matoa zany tsy vita dôlidôly ny entretien de tsy ao koa zany io vola io le fond d'entretien routier ataonareo aiza ary io vola io les taxes sur les produits pétroliers tsy miresaka ny TVA finy zany efa tsy atsafinareo iny tsy miresaka les droits de douane na pays accord de partenariat intérimaire zay iarahana amin'ny Union européenne na iresaka amin'ny Union européenne raha tsy vitanareo hoe oka raha ngafa tena ao anatina situation exceptionnelle zao de oka mihitsy reo mba tsy alahatra amin'le 1080 produits anaovan'ny Union européenne exigence zay tsy maintsy ametrahana n'io DDAPI io miditra eto Madagasikara tsy vitanareo akory minégocier an'izany hoe matrika io sa le vahoaka anay fa de aleo mba hajanony ty DDAPI ty tsy miady hevitra nareo sa ny vahoaka ihany ny tsatsafinareo eto fa nga ny volam-bahoaka nge ny mahampisy an'io fanjakana io rehefa tsy misy ny volam-bahoaka de tsisy io fanjakana io oka zany azava mihitsy fa tsy hoe manao mazio fotsiny Rajoelina sy ny premier ministre de tonga de milatsaka amin'ny vola avy any an-danitra isika rehetra rehefa averiny zany fa tsy misy olona mahavita ny saraketra ataon'ny vahoaka malagasy maro anisa eto amin'ity tany sy mifanjakany ty tsy misy na iray ary taxe sur les valeurs ajoutées TVA zany hoe ny vahoaka malagasy zany ny tena miantoka be indrindra milolohan' io fanjakana io nefa ny vahoaka malagasy ny tena adininy tena tsy raha fanjakana mihitsy araky ny fanazavana rehetra ny tany saiko teo raha mahay zany ny fanjakana de mba zay akaiky vilany fenoarina farafaratsiny zany mba tsy miainao anatin'ireo diky sy loto sy rampotaka sy any anaty bidon sy any anaty carton sy any anatina planche ville eto Antananarivo renivohitra tsy misy nge zany mandeha eny anosy be angarangara zany nge anao mandeha makany amin'ny ery atao madinika zany atao madinika atsimo sy ny etsetra iny akazo manga rehetra iny nge ka tena manahirana ny mandeha ampefoloam-bodirano sy ny ohatry zany manahirana eto amitsika nge zany eto amin'ny capitale de Madagascar zany ahitan'Andriamantoa Rajoelina nge zany ny olona rehetra mitsindroka zordira sy ny etsetra mihinapako eto amin'ity faritra tsy any amin'ny kere akory zany fa eto Antananarivo renivohitra asiny film fotsiny ny vitre ny tomobile de tsy hitany zany de mangatsitsika izy asiny climatisation ao anatin'le tomobile de misosa moramora izy tsy mahafantatra akory hoe misy problème ny présidence ny premier ministre moa tsy mahazo mandalo any anaty tunnel satria zay no atao hoe sécurité supérieure de l'État tsy mahazo miditra any ny premier ministre sy ny président de république fa any amin'izay lalana alehany ve de tsy ahita zordira izy toko vao mialo ambatobe izy de mahita zordira tonga eny Analamaintsy izy de mahita zordira iny amin'ny 67 ray manontolo iny izy iny amin'iny lalana pasika sy ny etsetra iny miditra n'iny nosbe sy iny zordira fotsiny eto Madagasikara eto Antananarivo renivohitra de ahoana raha ny tsy miteny le président de république ahoana raha ny tsy misy mesure tena tonga de mahazava afahana manatanteraka an'izany de zao tsika mbola mandeha manafatra fitaovana vaventy tsy fantampihevina ny volana nafarana azy tsy le fitaovana ny problema fa voalohany aloha ny volana nafarana azy zay ny maha république ny république ny république tompoko de na 1 franc latsaka na 1 franc mihoatra na 1 franc tsy mazava ny fidirany hoe avaizy io de faute zany eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena fitantanana amin'ny vola amin'ny firenena dikan'izany tsy manakorotana zay fa malaina ny anan-dratsy
ary rehefa malaina ny anan-dratsy zany ny miara-manonja dia miteny izy tsy mety zany tsy mety zany ahoana moa ny jirama tsy manome ran'olona tsy manome jir'olona no afaka hanao sanction amin'ny olona eto amin'ity fiainan'ny firenena ity nahoana moa ny no filoham-pirenena sy ny premier ministre sy ny gouvernement tsy mahavita ny asany zany ange tsy hoe mitaingitseza dia mahafinaritra mivoaka malagasy ianao satria bogosy satria mietsetretsetra zay azo ilazana azy eo dia omen'ny olona anao ny voly dia hoaninao arak'izay tianao anaovana azy tsy zany ange no atao hoe gouvernement na any amin'ny mpanjaka raha mbola kian'ny olona ny Elisabeth II ny mpanjaka Elisabeth II hoe fa maninona ny zanako ao mandandany voly rehefa tsy hanatanteraka ny asan'ny fiandrianana ny zanako ao dia miala izy tsy ho anatin'le olona ho totofana voly amin'izany fiandrianana zany eto Madagasikara toko tsy zany ny zava-misy mandany vola ny sena etsetretsetra dia na borina natao 2.5 no au prorata zany hoe tena fanohatra amin'ny atao hoe fihavanana eto amin'ny firenena dia nahena ho 2.5 ny olona hofidiana ao anatin'izany sena zany isika nefa foko 7.5 isika nefa dia misy région 2.20 dia nahoana zany no atao ohatry zany ty raharaha ty zany hoe tena misy alako bika tsy tiako tare fotsiny le mesure nyraisin'ny président JANOARY dia iny fotsiny ny problema dia iny nanaovana an'ity alibi rehetrehtra ty ahafahana tena hoe manameloka an'le raharaha zany dia tena fotsiny zao le mesure raisina dia ianao no manao rehefa aveo ka ianao tsy ampy anao le zavatra fa any amin'le assistant parlementaire ianao no mamokovoko be empolo be zao dia inona ary zany ataontsika zany dia ny eo ihany ange ny zavatra ataonareo zany mihoatra no le teo azy satria olona tsy voafidy no amasininareo satria zany nareo tsy mahatoky olom-boafidy ny dikany zay ny dikan'io traitement ataonareo amin'io assemblée nationale majoritaire zay anananareo io dia zay io problème amin'ny fitantanana ny Madagasikara ka tsy aty aminay zany monsieur le premier ministre zany ny fanakorotanana amin'ny firenena finareo mihitsy manakorotana amin'ny firenena ary raha ohatra ka ny lojika amin'ny zavatra eninay fotsiny ny olona misoratra anarana andeha hitsangatsangana amin'ny fahenin'ny volana février zao nge mananika any amin'ny arivo isan'andro ka nahoana moa zay no hoe tsy hoe manakorotana amin'ny fiainan'ny firenena fa olinona zany reo olona manaraka anay ireo zany ange natao hoe manao politika mijery ny adirin'ny olona manaraka anao dia ny adirin'ny olona manaraka anay zany efa nytansainay anareo zany fa nareo raha ohatra ka tena hoe anao famorian'olona fantatra hoe fa mahavory ko volam-panjakana raha no ampiasainareo ko taoko volam-panjakana no ampiasainareo rehefa hoe andeha amory olonareo fantatra daoly ange hoe voriana taolitoely ny raharaha nanandrana nandeha tany amin'ny RN5 any président république tamin'ny vanim-potoana sasany andeha hijery an'ilana tsy nanao le mobilisation administrative dia ketrony atao tsy nisy olona nijery tsy nisy olona zany ange fantatra misy dikan'izany efa tena efa fambary zany eo amin'ny fomba fahafahana mitantana amin'ny fiainan'ny firenena ary rehefa mandeha ny raharaha nareo matahotra fifidianana ange dia zay no tonga nareo hoe manozongozona n'io tsy tonga any amin'ny telo amby 24 dia mazava manaova raha fifidianana présidentielle anticipé dia ovao io membre ancieni io dia anaovana statut vaovao ny eo amin'ny ACC eo amboarina ny lisy-pifidianana amboarina ny lisy-pifidianana na tsy amboarinareo ary lisy-pifidianana io fa amy eo amin'ny fokotany ny karakaran'ny lisy-pifidianana dia aleo ny fokotany no fidin'ny vahoaka ahafahana manara-maso aza manome vola amin'ny fokotany zany fa aloha katsakasa tsaramaso voanjobory no atao bulletin fandatsaham-bato ho an'izay te hilatsaka any amin'ny commune zany ho hitanareo mifandehany hitanareo mifandehany rehefa tena hoe mandeha zany raha resaka zany ary raha mbola tsy mbola matahotra an'izany ary nareo ataovy ny fifidianana régional fa ataovy au suffrage universel direct fa aza ataon'io indirect io mbola safidiny mantsy zany fa ary tsy maintsy ho zany no ataon'io tia raha natao indirect le sénatorial saky antsikofoka satria tena raha nilatsaka ange mipanohitra tena milaza aminareo fa tsy nahazo nareo farafaratsiny teto Antananarivo ary raha mbola tany amin'ny province raha mbola nifampitany
fa saingy zao moa zany a zay no atao hoe manao politika e zany le atao hoe déontologie sy étike zay zavatra ny teneniny vava no taterahany fa tsy hoe androany misy zavatra taitabombony eo dia miova ndray ianao tsy zany ange no atao hoe manao politika e ary mbola tsy zany koa no atao hoe mitondra fanjakana hoe taitaitra eo ianao tsisy ao anatin'ny loi de vao eo ny vita ny fandaniana ny loi de finance dia eo anao mamorony zavatra vaovao eo dia inona zany ny dikan'ity fireneny ity raha tsy hoe légal la constitution égal la loi de finance égal mpitondra samby rery an'ity Madagasikara ity zany ange ny dikan'izany dia mbola manakorotana indray zany renjato ny dikan'izany tsy manakorotana zany fa mandika ny zavatra tena zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena factuel mihitsy zany resahako zany amin'ny mampanao gazety fa ny ankoatran'izay a dia tsy ananakavana ny firenena zay indrindra nrenjato manatitra ny araba tsy ananakavana ny firenena miarabantsika rehetra manaraka hatrany ny miara-manonja amin'ny tian'io tia voalaza teo ny raharaha 9 janoary ary efa noentina teto 9 janoary 5 sy 2 dia mba te hiteny ny amin'ny hoe mivereny eto ambonin'ny tany e fa aza maniditsidina fa ny tantara dia voarakitra zany ary tsy tongatonga ho azy ny raharaha 5 sy 2 fa raharaha zay voaomana azo ambaga mihitsy fa organisé ary orchestré fa avolombelona zany zay mijoro etona satria dia atambatry ny fomba fijery mitovy amin'ny tompontsoim-bonana ho an'ity tanindrazantsika ity dia vavolombelona zany zahay reto satria samy tompon'andraikitra tamin'izany vanim-potoana zany ny raharaha latsinainy mainty herinandro mainty araka voalazako teto maly dia raharaha anankiray nitondrantsika tany amin'ny fahaloavana ara-politika teto amin'ity tany sy ny fireneny ity ary iza no nitondra azy rajoelona sy mipomba azy no nitondra azy tamin'izany vanim-potoana zany dia fantatritsika tsara fa nanomboka tamin'izany vanim-potoana zany dia ity fanjakana ity fa miresaka fa mandala ny demokrasia izy mihitsy nge nanitsakitsaka ny demokrasia teto a Madagasikara izy no nanao nitsitsinina ny safidim-bahoaka tamin'ny taona 5 sy 2 raha ny raharaha fanonganam-panjakana no resahantsika raharaha fanonganam-panjakana tamin'ny 5 sy 2 dia mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe niny aingany zany dia ny aingana tamin'ny tsy fahazakana ny raharaha politika teto Antananarivo sy ny manodidina rehefa nanomboka nametraka ny fanjakana ny tarihany Marc-Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana zany ny amin'ny hoe tsy maintsy mirosotsika amin'ny ady amin'ny kolokolo ady anankiray goavana zay nentina tamin'izany vanim-potoana zany azadiny fa Marc-Ravalomanana ny nametraka ny système anti-corruption teto Madagasikara dia nanomboka natahotra avokoa ny mpitondra vola teto Madagasikara sy ny mpampiasa vola teto Madagasikara satria dia enjana tamin'izany ny filoha Marc-Ravalomanana vavolombelona zany zay nanomboka teo ny sininy hoe tsy maintsy atao zay andravana ny fanjakany Marc-Ravalomanana io fa anahirana atsika io raha mioropaka ka mitondra izay fampandrosoana hoentiny teto amin'ny tany sy ny firenena zay dia nomanina avokoa io rehetrarehetra io noresahana avokoa natao zay nanaratsiana ny fanjakany Marc-Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana zany eny fa na dia ny fiainany manokana azy dia noentina ho raharaha politika teto amin'ny tany sy ny firenena dia fantatritsika tsara ny raharaha 9 janoary tsy tongatonga ho azy ny raharaha toy ireny ary rehefa aty amin'ny 12 taona teorintsika dia rehefa vavahana ny raharaha politika dia miverimberiny zany raharaha zany io toetra zay fanonganam-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany io toetra na jiolam-boto ara-politika io zay nanakorotanana ny tany sy ny firenena tamin'izany vanim-potoana zany dia io mbola miverina tarafitsika amin'ny taona 1 sy 2 izany nanafatra fitaovam-piadiana teto Madagasikara antsokosoko tamin'ny 7 sy 2 izany nanao siniany zany fa tsy Andriamatora Rajoelina afaka amiteny izy raha tsisy fa nananay ny profo fa izy no nangataka an'izany demande d'expérimentation zany teto Madagasikara tamin'ny 7 sy 2 raha te hiverina amin'ny fanjakana izy tamin'ny fifidiana laza teo dia zany lay raharaha politika tsy lamboto
zay noentina teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha vavahako ingaraha iny de tsotra rehefa nandeha ny lundi noir ny 27 janoary dia nitoy tany amin'ny faritra maro reto nitanjona tamin'izany vanim-potoana zany ary olona akaiky andrajoelona no nyteny hoe raha vao mihitsy aloha ny fanana marikaravalmanina rehetra fa tsy ny azy rery fa mba hasivo amin'ny reto mpandraraha malagasy reto mba tsy tenenana fa isika nao ambadika zao raha zao fa hoe nono ny herim-pon'ny malagasy sahirana hoy izy ireo tamin'izany fotoana zany de natao avy koa niainga teto Antananarivo ngara nitoy tany Fianaratsoa nitoy tany Mazenga nitoy tany Tamatavy fantatritsika zany ny 27 janoary 2024 dia namory ny pombazy tao Mamasina Andriamatoa Marikaravalmanana sy ny birao politika ny antokotika Madagasikara tamin'izany vanim-potoana zany nahavory olona hatramin'ny 1 million mahery satria dia hipoka Mamasina ary hipoka ny vela amin'ny Mamasina de zao ny tabataban'ny vahoaka pomba Marikaravalmanana andao isika mandrava ny 13 mai tamin'izany vanim-potoana zany fa zao ny tenin'ny filoha Marikaravalmanana tsy mitady fifandonana na guerre civile isika eto Madagasikara eo nisy tomako ny sain'le hoe Marikaravalmanana ny tompon'ny fahefana tamin'izany fotoana zany ko naninona izy tsy nandefa miaramila andrava ny fandorana teto Antananarivo sy ny manodidina Marikaravalmanana nanana fahendrena petraka tamin'ny maray aman-dreny ara-politika azy tamin'izany vanim-potoana zany amin'ny hoe tsy mila raha latsaka fa tany amin'reto jiramboty politika reto no nahitanany amin'ny tsy maintsy misy raha latsaka io voaravo io fanjakana io zany ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany vavy olombelona zany izay zany na tonga ny raha 7 febroary zay atreto dia mbola ao anaty fa na de dina lalina tanteraka tsika ary tsy maintsy ivoaka ny marina amin'izany fa so de dinareo na orovina de tsy maintsy mivoaka ny marina momba an'izany amin'ny hoe iza tokoa no niketrika sy nikotroka ny raharaha 7 febroary tsy tongatonga ho azy reny fa niainga tamin'ny raharaha 27 janoary 2024 de tonga tamin'ny raharaha 7 febroary 2024 ny tianambary tompoko lasy tompoko vavy manoloana ny raharaha toy itony de zao ny hoe io fomba fanao politika mamoetra tsy mijery afa-tsy ny tompontsoimonana io no mahatonga an'izao tsy fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena zao ary io toetra jilamboty politika zay tsy manao afa-tsy ny mandrava teneno amiko ratsinareo no nanafatra ny fitaovam-piadina ntsokosoko e atao inona amerenana ny raharaha 27 janoary 7 febroary raha toka resy tamin'ny fifidianana zay natao tamin'ny 24 iny isika zay ny marina ary tsy azo elany zany de zao ndray de mamorona ny prime ministre ny amin'ny dia avinareo aminaty avinareo MC araka ny teny njoko be ndrenjato teo fa tonga ty ny fanakorontanana hoetiny mpanohitra sy ny sisa zao ihany ny teneniko vereny eto ambonin'ny tany ho aza maniditsidina fa tsotra ny andiny ny fahafolo anatin'ny lalam-pandrenana satria miresaka lalam-pandrenana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta miresaka lalàna manan-kery ary miresaka fanajana ny lalàna sy fanatanterahana an'izany izy de tsotra malalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara malalaka ny fahalalahany rehetra eto Madagasikara ny fivezivezeny rehetra ny asa fanaovan-gazety malalaka ny rehetra hitondra hevitra hivondrona ka raha mivondrona reny voaka malagasy Andriamatoa prime ministre manoloana ny tsy fanekeny an'izao fitantanana mandetika firenena zao de miala tsiny fa vahoaka masy mandidy reo ary mbola lay lalam-panorenana resahanao ty ny mamasy mandidy azy ary aza diny ny filohan'ny rajoelona zay tatana amin'izao fotoana zao no nanolotra an'ity lalam-panorenana ity tamin'ny 10 na de zay aza tsy mifidy tamin'izany vanim-potoana zany de io ny lalam-panorenana iainantsika amin'izao fotoana zao dikan'izany Andriamatoa prime ministre de zao ny mahatonga ny tsy faneken'ny olona ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia no io fanaovana politika jolambroto ataonareo io tsy mieritreritra afa-tsy ny tompontsoanareo lasa eta voa io Madagasikara lasa republika bananiera manderaka zay tianareo atao de zany
no mahatonga ny vahoaka malagasy ary zay mpanohitra dia miompokevitra ary aorinanay ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe tsy mety tsony tsy azo ekena izao hitantanana ny raharam-pireneny zao mahatonga amin'ny teny hoe miverena eto ambonin'ny tany fa aza maniditsidina dia zao satria miezaka araka ny voalazako teto dia ny hoe rehefa ny mpitondra no manohitra ny mpanohitra dia efa teboka anankiray zay hitenenantsika fa tsy mandeha itsony ny raharam-pirenena tsy zahay no mitondra lainga eto amin'ity tany sy firenena ity fa ianareo no mitondra lainga nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra nanomboka tamin'ny 7 sy 7 fifidianana ho ben'ny tanàna Antananarivo dia efa ianareo no mitondra lainga teto amin'ity Madagasikara ity miala tsiny fa izany ny zava-misy hatramin'izao dia tsy mijanona izany satria teneniny vavanareo hafa ny ataony ny tanànareo hafa resaka raharaha golden maître ianitra teo dia mazava ny amin'ny hoe teneniny vahoaka marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy ary tompona ndraikitra amin'izany ianareo miainga tamin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo tsy izay ny namorona an'izany tsy izay no ny teny hoe vol clandestin io tsy izay no ny teny hoe tsy aveto Madagasikara io volamena io fa ianareo ihany no miteny rehefa avy eo ay aveto Madagasikara le izy tsy izay no ny teny amin'ny hoe tompona ndraikitra ny douane fa ianareo ihany no miteny DG ny douane ny amin'ny hoe tsy nisy fanambarana momba io tamin'io vanim-potoana io nefa rehefa avy eo dia ianareo ihany no mifanohan-kevitra ao dia izay le scandale golden gate dia tsy hainay tsony inona marina manoloana an'izany tsy hainy malagasy tsony inona marina manoloana an'izany ga prime ministre satria zavatra teneniny vavanareo hafa ny zavatra ataony ny tananareo hafa dia eo ilay tompona ndraikitra lay ministra tompona ndraikitra ny douane dia manginy tsy miteny tsy mivolana manoloana an'ity raha ty fa dia mangina tanteraka misina raha izay no lazana azy misy tompona ndraikitra veto misy mpitondra veto i Madagasikara antsika ity zay no mahatonga antsika miteniny amin'ny hoe azafananareo lainga satria tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy aza teneninareo zavatra tsy mitombona satria tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy dia rehefa aveo dia ampiteneninareo ty olona rehetra ity pomba ny fitondrana dia ny amin'ny hoe tsy misy ohatran'io lohan'ny republika io hoe dia tena tsisy oatra azy tokoa aloha tena tsorona fa tsisy oatra azy zay nitondra ny fandimby teto fa raraisina ny zavatra ny tenenina andritran'izay vanim-potoana nateo azo zay dia ny 20 isanjato na 50 isanjato ny teneniny vitany dia tsisy oatra azy tokoa aloha ampitao ary manova fampitahana ny 5 taona ny tantana ny filomarika Ravalomanana tamin'ny voalohany mandat voalohany dia manova fampitahana amin'ny 5 taona ny tantana ny Andry Rajoelina ny tetezamita dia manova indray fampitahana ny 2 taona deuxième mandat amin'ny marika Ravalomanana dia manova fampitahana amin'ity 2 taona ny tantana ny Andry Rajoelina ity toboko lasy toboko vavy melohan'ny tenenana hoe mandaigny amin'ny mpanohitra dia mba vavao re inona ny zavatra mitranga 7 taona ny amin'ny filomarika Ravalomanana 7 taona ny Andriamatoa Rajoelina dia vavao inona ny nambara ny filomarika Ravalomanana ny amin'ny tsy vitany dia vavao inona ny ambara ny Andry Rajoelina ny amin'ny tsy vitany fa raha nisy filohan'ny republika milaza fa tena fadatany sy mahay sy afaka mitantana sy mitondra vahaolana eto amin'ity Madagasikara ity dia be dia be eny Andriamatoa Rajoelina fa inona tamin'izay ny vitany tsy misy na manodidina azy ary dia raha tsika malala ny amin'ny hoe leo ny fampanantenana pokaty ataon'Andriamatoa Rajoelina zay satria izany ny marina malagasy eo anatin'ny 2 taona dia samy nieritreritra fa ny amin'ny hoe isy vahaolana mazava zany momba ny rano miala tsiny mifoha amin'ny 3 sasany izy maraina tsy matory izy raha tsy amin'ny 12 sasany alina ilahatra rano 40 litatra ho ampiasaina eo anatin'ny andro anankiray dia zany ny zava-misy zany ny zavatra iainana dia mandoa facture avy roena izy amin'izao fotoana izao dia manao cinéma ny mpitondra manao diversion ny amin'ny hoe teneny mafy tale ny jirama tale général ny jirama dia tsy sa mandray fanapahakevitra amin'ny filohan'ny republika ny olona tompona ndraikitra dia avy hatrany dia manaisotra
zay tsy mahavita ohatra zany ko ty prime ministre ty rehefa mafana ny raharaha dia io ny lehilahy fa mivoaka amin'ny fahanginany voaka amin'ny fahanginany amin'ny hoe bedikio angamba bedikio ny amin'ny anga prime ministre mbola enao aloha ny eo na dia nametra-pialana azy fa tsy nekeko mifametra-pialana fa mbola enao aloha no ao dia araiso ny adidy tandrify ianao klasy tompoko vavy ny antony resana nyzany rehetra zany le dia tsotra fotoan'izao ny mpanohitra dia mitondra hevitra mitombona sy mazava ary mialatsiny ny amin'ilay fampitandremany ianareo ny tokony hitandrina manoloana ny zao raharaha zao fa ny vahoaka ny maso mandidy ny vahoaka no tompony fahefana ary rehefa io vahoaka io no miteny hoe ampy zay tsy ekena itsony zao fitantanana gaboraraka zao fandrobanana re-pirenena ataonareo zao lay segenge no niteny efa fandiminy io zao hoe apatsy iviketo fa tsy zay no niteny zany tsy nitondra n'izany laingy zany zay fa izy no niteny efa fandiminy zao io raharaha volamena mivoaka io fa io voatratra aiza le efatra teo aloha zany dia aizy zany le efatra teo aloha hoy faniry razafy manatany aizy zany le efatra teo aloha fa aiza ny efatra ambonin'ny efatra teo aloha satria dia tsy vo izao no nahalalany fa fitondram-panjakana nisy tao anatin'ny tetezamita dia fantatritsika fa nandroba tanteraka ny are-pirenena teto Madagasikara 1,2 milliard $2 tsy zay mamorona an'izany fa fanadidina nataon'ny maro zany ny vola ny voaka teto Madagasikara ary lasany mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany zay no nananareo 185 millions de dollars anaovana fividianana dia nambakambakainareo amin'ny malagasy na nilokanareo t-shirt ray avy dia nataonareo daholo zay fomba rehetrarehetra amin'ilay fomba maniditsidina ny amin'ny tiano atao anatin'ny heritaona tiano atao anatin'ny lotaona dia babo ny akamaroany nefa mbola doublon kay no nahalany zany no mahatonga ny mpanohitra ny amin'ny ampy zay tsy ekenay zany tandazany ombonany ty aza mifampitandrina fa samy tompony samy tompony tsika raha mitononareo fa ty tandazana koa zahay ty tandazana miaraka aminay ny voaka malagasy ny tsy any ekenay intsony ny fitondrana gaboraraka ny tsy faiza mitantana toy izao ny tsy any ekenay azy andriamato prime ministre jay noho izany tsotra ny adihevitra reo tomponandraikitra tsy naomby reo tomponandraikitra miteny lainga dia efa nitabatabainay tetony amin'ny hoe mametra fialana ary io golden gate io raha anankiray tsy azonareo idivirana fa tsy maintsy fantatra iza no ao ambadika zany ary tsy amelanay raha tsy fantatray ny ao ambadika zany fantatray fa ianareo ny ao ambadika fa porofony amin'ny alalan'ireo zavatra rehetra mandeha reo mba hahafahantsika raha mitady fitoninanareo raha mitady fitoniana ho an'ny fanjakana malagasy ianareo zay ko mitady fitoniana ho an'ny firenena dia tsy misy afa-tsy ndefa tsy vity dia mametra-pialana zay any no izy andriamato prime ministre jainy zay any no izy andriamato rajoelina satria leo ny fampanantenana pokaty ny vahoaka malagasy fa ny razafy manatany miaraka amiko eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao eo ihany koa andriamatoa erika bokosy moa fiantsonay azy ato avy any ambotro manjaka andriamato fa ny razafy manatany mikonao avy hatrany vandraisam-piteny manerika ia faly miakaba atsika voaka malagasy hatrany ny tena koa ekekandrenay fa manaraka tsy tapaka nyty onjam-peo miara-manonjy ity nisy nandeha fahafatry ny areo dia matelikafatra moa mahabekibo ho teneniko ety any satria dia mikatona zany amin'izao ny vavady eo am-poasara misy tompona andraikitra tsy haiko hoe nitely lakile sananina ka menomenona le mpivarotra ao no hoe mba ento ao amin'ny radio miara-manonjy izany hoe tsika izany dia manomboka ampitainy ny vahoaka hafatra amin'izay etaetan'izy ireo sy amin'izay hoe fanirian'izy ireo tiany ho ampitainy izay faharoa ny ianareo 67 dia tena mahafinaritra satria vao mandalo hoe ny tena dia ny hoe amoaka bafy indray zahay fa iny ny mpanentana ao amin'ny radio miara-manonjy kopatanana ho atsika rehetra toy izany ihany koa isika le manokatra anarana zay efa tafakatra ambony be nisy amin'izao fotoana izao marky ny hoe miaino anareo sady lina amin'ilay zavatra tenenina voalohateniko dia ity mba ame sosikevitra kely ialakotsiny amin'ny namakato satria
mahatony lehibe ny gouvernemanta mihitsy no mamaly ny afatry ny mpanohatra isika eto amin'ny radio Miara-Manonja efa tena faratampony ihany koa le famarinana avoakatsika dia mba manohy hevitra hoe misy trozo io garana drelina glacier fa efficace io mampidina tension raha ohatra ka marary foa misy an'le hoe fovato eny an-tsena satria tena zakanareo mihitsy le radio Miara-Manonja dia misy an'izay fovato zay ary fanafody aretim-po io faharoa ianareo le mpanao compte fako raiso le vola le manaramanareo sahiranareo raiso fa le fanahy kosa mba aza amidy mba aza zavatra tena marina sy mitombona tenenina ary aza miezaky ny manenjika le vie privé iny moa le efa tenenina foana samy gasy isika ka mba asio ihany zay fifanajana samy mahamalagasy izay mialatsiny satria afatra ihany koa ty ho teneniko ty tsy mivoana mihitsy amin'ny zava-misy eto amin'ny tany firenena dia ny hoe raha maty voalohany malagasy aleony ihany fa ny maty faharoa kosa tena alahelo ary tena tsy zakany le sotoavina mahamalagasy mihitsy hitantsika tsara fa nisy ireo avana tapaka sy namana praitan-drazana zay maty tao anatin'ireny aretina covid-19 reny dia tsy nahazo ny levina tany amin'ny fasan-drazana noho ny mba tsy paritana le aretina tena resy lahatra ny rehetra hoe raha izay fanajana tsy partan'le aretina izay tsy mampaninina fa sain kosa ao anatin'le famerana ny olona tsy vezivezy sy ny fiaraminidina midaolo ny sisy tany no ahitantsika fiaraminidina mitondra volamena mitondra ny rem-pirenena ny mampalelo dia ty manilika ndraikitra daholy hatramin'ny tompona ndraikitra ao anatin'ny doanina mialatsiny amin'ity teniko tia any anaty braopokotany aza mbola misy carte mobile any amin'ny boîte de nuit mbola misy sécurité misavana eo ambaravarana ary efa mahavita techno alarme ahafantarana hoe mitondra inona le olona miditra ao sasanatry mitondra antsina mitondra zavatra ohatr' zany ka serana mpiara-manidina international iovy dia ho passoir ohatran'izany zay ne teneniko teo ty entrée libre sortie bananaka fangatahana toy an'le praitan-drazana hoe tsy afaka nylevina tanin-drazana teo satria efa somary misokatra ihany zao ny lalana mangataka izy ireo ny hoe mba afaka ho alevina any amin'ny fasan-drazana amin'izay ny faefatra ailika ty ampanohatra daholo sy ny zava-misy rehetra ny tsy fahombiazana amin'ny tsy fahaiza mitantana ny mampime dia tsy tahotra tsy enatra hatramin'ny zerikanina milahatra avy dia hoe ny mpanohatra manarama zerikanina hoe ndana zerikanina makeny ampompo daholo tsy takatry ny senderitretina mihitsy zany fambony tsainareo zany tena ambony be ary manam-pahaizana ambotro manjaka alady ny telo ny tapaka ny jiro ady ny telo be zao dia la zao fa mimpanohatra koa nanaraman'le fil hoe aza mandeha any ambotro manjaka na jiro loha androany fa ny mampalelo dia izay tsy mazaka an'izay fahamarinana izay anisan'ny zo fototra ny fahalalana maneho hevitra ary aoko tsapahanareo amin'ny teny sikobeandrenjato teo fa ny voaka malagasy nge no mandohetra ivelomana afahana mahampiodina ny raharam-pirenena eto Madagasikara izany hoe izay tokony sitraka an'izay fandoavan-ketra ataona izay satria anareo tokony amerina izay tamberim-bidy izay mba jerevo ny premier arrondissement ao anatin'ny capitale de Madagasikara fa sady mampalelo mampanongo tena mahamenatra ary tsy mahaty ejeriny hoe aiza ho aiza amin'izao lay fidradradradrana ny hoe anamboatra ny zatsy anamboatra ny zaroa mampanatena hatramin'izao ka zay miteniny fahamarinana dia lazaina fa mpanakirontana firenena izany hoe ny fahamarinana zany no manakirontana firenena dia eto misarika ny sain'ny mpitondra fivavahana rehetra raha ny fahafantarako ny fiangonana dia mampianatra ny voaka mba anara-dalàna ny dity folo moa zany ny lalàna ny fiangonana fa tafiditra ao anatin'io dity folo io mihitsy koa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena ny hoe aza mangalatra aza mijangajanga aza manendrikenika aza manao zao be dia be fa raha ny fahamarinana eto Madagasikara lazaina fa manakirontana akatony ny fiangonana amoainao ty ny fiangonana hoe midy daholy fa manakirontana mialatsiny aleonay alanandrina toy zay alam-bahoaka ambeteninay eto foana izay ary tsy mahamenatra anay ny mijoro amin'izany tsy mampatahotra ny mijoro amin'ny fahamarinana ny profa miaino anay ny voaka malagasy dia ity mba hajerevo ny zavatra enon'olona eny atsena eny atsena fa tsy anaty ministera matsady vao bedinareo no matahotra anareo na tsy miteny ary nareo matahotra satria fantotra ny friana rahanareo
hatramin'ny commande ny polo Miara-Manonja efa-tsy tambo isaina izany hoe iza zany amin'izao fotoana izao no henon'olona ary iza no masy miteny raha miteny elana tsiny amin'le hoe andray andraikitra mampitahotra manankorontana ny mpanohatra manao an'izao ny mpanohatra iezaka izahay ny tenin'ny marina fa raha sahatry ny vava itenin'ny lainga izahay raha sahatry ny vava tsy isy mantsy zany satria voarahany lalàna izay mahafantatra an'izany ary zay fatra-panaja lalàna ny zavatra tenenina eto dia sady misy proof arataratasy miainga mihitsy amin'ny information maro-potitra fa tsy miteniteny foana na manendrikendrika na mana ratsy mikitika fiainana priven'olona ohatrany anaty compte fako ampiasainy ireny fantatra zany ka eto dia amaranako azy mba tsy ny tantara no hitsara dia miala nenina ihany izay eto Miara-Manonja miteny marina ary miteny marina hatrany namana fanira zafy manatany efa eto ihany koa izy menanao ny fitenenana mamerina ny araba zay efa netiny namana teo aloha ao anatin'izao Miara-Manonja izao misaotra ny faneho-kevitra zay efa netin'ireo namana marobe zany isika amin'ity fa 17 ny volana janoary ity ararotina ety mpanomboany adevitra namana erika ny miaraba ny manao kopakopa-tanana ho anareo any tany fotsy zay miantso ary dia mandefa ny afatra fa dia manaraka izao Miara-Manonja izao ary dia mieno mihitsy eo ny manao domy eo ny eny atsaha dia mitondra ny radio karta na dia ao anatin'ny fitaopambolena ara manaroatra ny orana kely mirotsaka dia mieno ny radio Miara-Manonja ianareo any Entsoia zay nandefa ny afatra ihany koa dia arabaina ary mafinatra izany satria dia Madagasikara ray manontolo zany no manaraka ity Miara-Manonja ity omaly isika dia niresaka ny tranga ny 20 janoary 7 ary tsy ny farana tamin'ny 20 janoary 7 anie ny zava-misy 12 taona lasa zay fa mbola nitoy taty amin'ny 17 janoary 7 zany ary 20 ary dia tonga tany amin'ny volana febroary tany zany ary mbola ny famezivezy tao anatin'izany fa 17 volana janoary zany ny vahoaka zay nanao ny fandrobana apahy be maso tao anatin'izay hoe efa nisy acte prémédité no manina mialoha tamin'izany fotoanandro zany fa dia sarinady no niantsona ny vahoaka hoe hoeny amin'ny fitsarana anosy isika fa rehefa aveo dia navadika tany amina fandrobana amin'ny fomba ofisialy netony tolona tamin'izany fotoanandro zany ary dia notio isika mbola nisy ny fandrobana zay nitranga tany amin'ny Kora ohatra ny teny amin'ny blueprint ny teny amin'ny Tana Center sy sisa ary marobe reo razana zay mbola hita tamin'izany fotoanandro zany ary izay no tsika iresahana fa natao mihitsy zay hanomezana ny lanjan'ilay tolona tao anatin'ilay faty olona mba hahafahana manosika ny mitondra fanjakana tamin'izany ho victime tao anatin'ilay situation zany hoe ho tompona andraikitra tao anatin'ilay situation ka harombotra ny vahoaka malagasy dia izay mekanisme zay mbola raiky tapisaka ho an'ny mpitondra ka eritreretina fa ny zavatra ataon'ny Miara-Manonja ao anatin'izay filazana ny marina sy ny vavao sy ny fanadiadiana ny raharam-pirenena izay dia everiny sasany fa mekanisme iainany no mekanisme iainan'ny Miara-Manonja ny adidy Miara-Manonja dia misy solombavam-bahoaka ato misy minisitra teo aloha ato misy mpanao gazety zay nanana ny andraikiny teo aloha ary misy mpitarika fikambanana sy vondrona politika dia manana andraikitra ireo amin'ny filazanany zay vaovao fatany ny marina tokony fatany vahoaka ary zay mety hoendriky ny famakafakana manoloana ny raharam-pirenena mba tsy ho diso izy anatin'ny fanarahana ny zava-misy satria saika isan'andro dia fanina amin'ny alalan'ny skandale saika isan'andro dia fanina amin'ny alalan'ny fiakarany vidim-piainana sy ny fahatapahany reo jiro sy rano ny vahoaka malagasy ary saika isan'andro dia miaina ao anatin'izay hoe mandriandriranantsy zay amin'ny lafiny tsy fandrimpahalemana ary hitantsika moa zany zao dia lasa karazany efa ao anatin'ny androny tsy fakandoavan-dalàna ny zava-misy eto Madagasikara satria dia mampalahelo ny zava-nisy tany besakay raha toka vahoaka no mamono ampahy be maso mpitandro ny filaminana sy mpiasan'ny rano sy ny ala
mampalahelo ny zava-misy raha ohatra ka raha interaka na dada to na dadabe no manolana zazavavy kely ao anatin'ny tokantrano. Mampalahelo ny zava-misy raha to ka gadra mifonja ao anatin'ny fonja no mivoaka mandeha manao valifaty any faratsio ary dia mandory tran'olona sy mamono mahafaty. Mampalahelo ny zava-misy satria dia lasa andro ny tsy fakantoavan-dalàna ny zava-misy amin'izao fotoan'izao satria zany rehetra zany no teraka tsy avaty amin'ny mpanohatra ny mahatonga an'izany fa lasa misy tsy fatahorana intsony amin'ilay lalàna satria tsy mahatoky ny fitondram-panjakana ny vahoaka ary rehefa tsy mahatoky ny fitondram-panjakana dia lasa manaonao foana ary lasa mandray andraikitra amin'ny tsy tokony ho izy reny rehetrarehetreny ka tsy ny mpanohatra ny mampirisika an'izany araka ny teneny namana erika teo hoe tsy zay no miteny an'ilay zerikana sy bidon zany hoe ndana nareo no milahatra tsy zay no mahatonga ny jureny vaty tapaka 30 ora tsy zay tompoko fa iny rahantsika nahita iny zava-misy tany Tomasina be dimasom-bahoaka ny tale jeneraly ny jirama be dimasom-bahoaka akoatra ny tsy fahaizana mitatana ao anatin'izany orinasa izany dia eo ihany koa lay tsy fandraisana andraikitry ny jirama ka ianao nampanantena tamin'ny fampelezan-kevitra fa anavitra n'izany délestage zany ianao nampanantena fa manana puissance zay betsaka azo vokarina eto Madagasikara ary no amarin'ny adevitra tokoa zany amin'ireo teknisian'ny jirama fa afaka manorintsika herinaratra amin'ny alalan'ny renirano sy ny rano satria manana izany isika eto Madagasikara. Firmony fikarohana nataon'ireo teknisian'ny jirama tsy andekaleka tsy mandraka tsy atelo mita ihany tsy azo paniry tsy volobe sy ny sisa fa maro mbola azo andinana rano herinaratra amin'ny alalan'ny rano maro ny azo andinana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro amin'ny alalan'ny rivotra ny any amin'ny Bedenarinda ny any amin'ny Charbonne Sako fa tsy haitsika na tsy hainareo marimarina kokoa zay ny eritreritra fa azo exploitena ireo zava-misy ireo mba azona puissance mégawatt betsaka ho an'ny vahoaka malagasy ary dia ny eritreritrinareo fa azo ataony manao an'io maimaimpona rehefa tena manana an'izay finiavan'izay fa aizany zava-misy amin'izao fotoana izao nironizenareo lay 3 volana anambarany Andriamatora Jaonary mampianina hoe voavany délestage fa io ianareo rotaona amin'izao fotoana izao mibe dia masom-bahoaka n'ilay tompon'andraikitra ny jirama ny any ivelany raha tapaka 30 ora zany dia mame exemple misy ny taky ny zava-misy tany Japon ny tompon'andraiki-panjakana miondrika eo anatrehan'ny vahoaka na miondrika eo anatrehan'ny parlemanta mandritry ny ora zay natapaka ny herinaratra fa hosahanao amin'izany ve dia rehefa antanina dia hoe nisy fahadisoana teo amin'ilay asamarika azafà tompoko ny recrutement na tompon'andraiki-panjakany ambony dia tsy recrutement tsotra eny amin'izao ny Fransa ka hoe miandry ilahatra fa misy olona mety afakasa ivoaka eo dia hiditra zay tsy zany le izy dia mitondra kara-panondro fa tilina ilay curriculum vitae tilina ilay expérience tilina ihany koa lay mety ho drafitra hanarenana an'izany orinasa zany ary ny tompon'andraiki-panjakana dia afaka micautionner amin'izany ka noho izany responsabilité partagée anareo io fa azabijaliana ao anatin'izao situation zao ny vahoaka malagasy. Bon élève Madagasikara ny FMI sy ny Banque mondiale ny Madagasikara teo aloha e fa ianareo no miteny fa tsy voatery hiankin-doha amin'ireo tsony dia aiza isika amin'izao fotoana zao tsika voatery manao négociation na fonds élargi de crédit fake satria tsy afaka nareo nefa ianareo no fitondrana tena nahay nakalesona indrindra raha ny tokony ho izy satria zao nandova ny Repoblika voalohany faharoa fahatelo fahaefatra ianareo nandova ny tolona ny 72 ianareo nandova ny tolona ny 91 ianareo nandova ny tolona 92 96 ny SFFF ianareo nandova ny tolona ny 2002 ianareo ary ny lokaloka ny tolona ny 2009 ianareo zany mpitondra tena faran'izay tokony nahay lesona nahay tena nampiatra amin'ny fomba fitantanana satria hoe tsy hiverina amina resaka tolona tsony vaovaoaka malagasy zao fa mba hiverina fa ampy zay ary zany nambobonareo ny sainy vahoaka malagasy sy ny fony rehefa naka fanjakana ianareo tamin'ny 7 ary rehefa nanomana ny 9 janoary tao anatin'ilay ndinoary sy ny 7 sy ny tony nakaty amin'le 7 febroary zay nanaovanareo andreny tranga rehetrarehetra ireny ianareo anie tena azo lazaina hoe tena tsy nay nitazona ny teninareo e ny fitondrana amin'izao fotoana izao
ary raha nisy nahazo an'izany hoe fitondrana nahazo an'izany hoe tena fakatoavam-bahoaka zay ny tamin'ny tolona dia ianareo zany nanao an'iny 2009 iny na dia nisy fandeferana lalina azy atao anatin'izany teo ampitondra teo aloha dia ny hoe aa tsy mahasoa ny firenena ny hidirina ano atin'ny ady an-trano na dia efa nisy aza ny fahavononana zay ao anatin'izay hoe tsy maintsy arovana ny fanjakana zay vaofidim-bahoaka tamin'izany fotoanandro zany fa zao tsy nampaninina ny rehetra zany satria neverina fa hitondrany amin'ny révolution mazavy ianareo neverina fa mba hanao an'le ohatra tany Ukraine ianareo tamin'ny 2004 ka no tahafinareo s'inspirer tamin'ilay révolution orange ianareo ary Ukraine amin'izao fotoana zao io ny zava-misy any Ukraine tsy mitotonga na tompoko ny taux d'inflation any Ukraine manao industrialisation matanjaka ny Ukraine amin'izao fotoana izao manao orinasa zay tena ho tatan'ny fanjakana ny Ukrainiana amin'izao fotoana izao ary tena manana an'izay hoe fiandrianana ara-toe-karena matanjaka miaraka ny Rosia zay sy miaraka amin'ireo firenena ao anatin'ny vondrona Europiana satria nanao révolution izy ka na dia nisy ara mifahadisoana politika nataon'ny Victor Lushenko tao anatin'izay fitantanana ny firenena izay taorianan'iny révolution iny fa atsika 12 taona teoriana izao ve le zava-misy nandrasan'ny vahoaka angamba samy nieritreritra andrehetra hoe tsy zay le izy ary tsy zay ny andraikitra menanareo fa ndraindray ary anareo no misitona ary tena misitona mihitsy lay firenena amin'izao fotoana izao dia zay zavatra rehetra nataony teo aloha dia dosianareo nefa ianareo amin'ny asa marika ara-toe-karena efa nambarantsika foana zany fa raha jerena ny taux de croissance mienjera aty amin'ny tany ho an'ny Madagasikara raha jerena ny taux de pauvreté nazeranareo aty amin'ny tany ho an'ny eto Madagasikara ny IDS sy ny PIB zany ane ary taratra amin'ny vahoaka isan'andro mivoaka ny trano zany indraindray io vahoaka io milikivy ary tsy gagy izy ary aza manome fahagagany ianareo hoe maninona nomeny Miara-Manonja io tsy teneny Miara-Manonja tsy maintsy menareo tsy manana fahefana amin'izany ny mpanohatra fa rehefa tonga ao anatin'ny vahoaka izay faharisiana izay faharesen-dahatra izay dia mamoaka ny baflany izy mamoaka ny groupe électrogène izy misarge ny telefona izy amin'ny alina ary mihaino ny radio Miara-Manonja izy eny amin'ny sehatra rehetra zay misy azy na ny etambary na anaty épicerie na anatin'ny taxi be mametaka ny écouteurany izy zavatra fahatongavan-tsaina miara-mirona ny Miara-Manonja fa tsy zay manery fa matoa tonga amin'izany dia ianareo vahoaka ny tokony ho tonga saina ary tsy fampitandremana ntsony zao ny zavatra tadiavy vahoaka fa inona ny vahaolana omenareo fa ianareo moa zany dia efa trop tard io zao ny zava-misy any faritra varatra ianareo nge nampanantena fa anatsara ny vidin'ny lavanilina mba fantatrareo ve fa zany vokatra lavanilina zany no miantoka amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapehana trano kely trano kakazo trano kasoka misy tafo bozaka no niainan'ny vahoaka tany nandritra ny vanim-potoana maro tany aloha fa niatsara ny vidin'ny lavanilina taty amin'ny prix 7 millions de FMZ taty amin'ny 100 000 entre 150 000 ariary misy 200 000 ariary ary amin'ny vidiny manta fa nahavita nanao trano semi-dur ny vahoaka any ambanivohitra nahavita nanova an'ilay tafotrano tafo bozaka ho tafo taolina tamin'ny vidina lavaniny ary nahavita ny vidy panneau solaire ana 100 watt misy batterie misy convertisseur misy régulateur ny tatsahany ambanivohitra nahavita mijery canal saty gaga any amina kilometatra tsy apozinao any amin'izany hoe commune mahalevina marontsitra izany any amin'izany fizony zany foko tany lavitra zany any marontsitra kanefa dia zao ny ainy izy ary afaka nanana fahefamividy satria mety aminy le vokatra lavany fa rehefa tonga anareo dia zao ny zava-misy fieranareo 900 000 ariary ny vidin'ny lavany io anatin'le prix de référence minimum farany teo tamin'ny campagne ary napikolay dia hoe misy vanille tonga tany amin'ny 40 000 50 000 ariary ny manta ary ny vanille amin'izao fotoana izao 1 500 000 francs ny masaka zay vidina 7 millions teo aloha ianareo nefa milaza fa hanatsara ny vidina lavany lay 7 millions iny mba nendrandra ho 9 millions 10 millions zany ny akamarony tatsa ianareo nampanantena fa hanao laboratoire na vanille tamin'ny fampelezakevitra ay zany amin'izao fotoana izao potika amin'ny fiarikaren'ny olona efa potika ao anatin'izay mbola lalovan'ny cyclone marobe reo trano reo zavatra lavo any ambanivohitrany fa nga izy manantena anao fanjakanako ny fiarikareny ary ampotehanao fa mezaka izy amin'izay tandrify azy
ka zany rehetrarehetra zany de hoe aza fametsy ny lava mpanohitra fa ny andraikitrareo raiso ny andraikitra ingeny raisinay maninona tsy avoaka ny décret d'application milaza fa ito zao ny endriky ny fanoherana sy ny sata ny fanoherana ianareo nge no nylaza tamin'ny fampelezan-kevitra mazava be ny débat fa raha toa ka lany de izy no nataoko filompanohatra ny ekenareo ne zany e fa naninona tsy nataonareo amina président Ravalomanana zany naninona zany tsy nitanterahanareo raha miresaka nareo fa zay zavatra teneninareo de tsy maintsy ho tanterahanareo de rehefa tsy omenareo sy ohatratran'izany ny fanoherana na de mazava ary fa ny opposition parlementaire ao Tsimbazaza nefa atahoranareo de mamorona opposition nareo aty amin'ny Sénat de manao miara-manonja mpanohatra de tsy zakanareo ka ianareo tsy manao ny andraikitra araka ny tokony ho izy de mitady ny fomba anyhona ny hevitra amin'ny mpanohatra hizarana ny vaovao ary tsy manao afa-tsy ny asan'ny fanoherana amin'izao fotoana izao de zay ny takiany vahoaka malagasy zay ilay isaorana amin'ilay fiaraha-metany vahoaka malagasy mety raha ianitra razafy manatsoa zay efa tonga ao anatin'ny foniny hoe miara-meta antsika na be alana an'io na antso io na any Soalaly io na any Ambatoboeny na any Tany Fotsy na any Manakara na iza de mandefa afatra mieno zay manaraka anareo zay ary dia anaovana kopakopa tanana efa eto akaiketo maître Yanitra razafy manatsoa solombavom-baoaka atsika avery any vavy tokana mahery fo atao anatin'izany miara-manonja izany miarabanao maître mamerina fiarabana faniry marina daholo ny voalaza teo fa menamena daholo ny zavatra miseho rehetra zavatra mampikiropaka n'ity fitondram-panjakana ty dia fivoriana etsy fivoriana roa satria atahorana mafy fa miakatra ny kotin'ity fandarana miara-manonja ty tsisy tsy miaino eto Madagasikara na ny any ivelany tsisy tsy manaraka na ny ampiasana na ny any-tsaha tsisy tsy miteny sy mikommanteny io naiza na taxi be na taxi brosy isorana daholo nareo rehetrarehetra zay manaraka an'ity fandarana ity ary isorana ihany koa ny fatokisanareo anay satria izahay eto efa manambara foana fa ny zavatra tenenina rehetra dia mitombona mananana proof ary nanaovanareo coupement avokoa fa izao nefa le fitondram-panjakana tsy manakambara tsony le hoe accord d'argument de lazaina fa mipanohitra ndreny tsy manana argument tsony lazaina fa manakorotana zay zany sisa tamerinandro iny a de hoe pandainga nanomboka tamin'ny latsinainy teo indray dia mpanakorotana tenonga-panjakana dia le olona siblena anankitelo nanomboka omaly nanomboka tamin'ny latsinainy de hitatsika reny ny Flora Valmanana député fidèle député Yanitra reo no atao cible amin'izao fotoana zao de hitatsika tsara hoe avaiza no mianga le baiko avaiza no mianga le ketrika mitovy nanaovanareo tamin'ny 2009 mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao nanomboka ny fanaovanareo diabolisation Flora Valmanana rehefa nomboka nanao any processus de coup d'état ianareo de mitovy an'izay indray ny averinareo zao manao diabolisation indray aloha amin'ny Flora Valmanana maître Yanitra député fidèle anaovana an'izao compte fako rehetrarehetra zao ohatra nareo ihany le izy c'est à l'image de c'est les zavatra ataonareo rehetrarehetra de c'est à votre image le endrikareo io ozy izy namana anankiray confrère avocat zay hoe ratsy tare nareo menakavy ratsy tare na ny fitaratra mijerenareo ara de efa vaky mitresaka ho azy loatra no ny aratsy tare satria hita amin'ny aratsy tare ny aratsy toetra sy ny aratsy pana diabolisena le olona anankitelo reo nanaovana an'izao fatina compte fako rehetrarehetra zao zordira mihitsy ianareo nge nareo le maimbo e masiso e zordira ohatra ny fako natananarivo ianareo zay no endrika hitondranareo ny firenena amin'izao raha tsy endrika ny firenena raha tsy endrika ny fitondram-panjakana ary ataon'ny olona fitefy filaza fotsiny resahan'ny olona miratsy za Madagasikara zany zay diabolisation zay mbola mitohy androany zay moa misaotra foana hoe ataonareo alaionina ny gazety foana nge zay e plus ianareo miresaka anay plus zahay fantatry ny olona ary plus fantatry ny olona ny fandarana miara-manonja zay le tenena hoe ny adalanareo monsieur retourner contre anareo de efa nyteneniko teo za hoe le diabolisation andre olona anankitelo enjenareo nalefa tany amin'ny Facebook rehetrarehetra tany aloha de mivoaka amin'ny gazetinareo le izy androany fa inona indray ny zavatra mivoaka androany ny gazetiny BM moa zany io na Mazda
dia lazaina indray fa amba mikonikonina fanonganam-panjakana raha amin'ny 7 février reretsy nareo nge raha nanomana an'izany fanongam-panjakana zany tsy ao anatin'ny herinandro na 2 herinandro fa efa lavitra be ny nanaovanareo an'io ka le zavatra nataonareo no tenenareo fa ho ataonay zay mba manana zavatra hafa mba ho atao ary mendrika kokoa malagasy mendrika amin'ny firenena tsy mendrika anareo akory ny alalan'izany fa nareo satria tsy malala diso ny information azo manao tatitra vilana ny manao tatitra vilana mandika vilana mandika vilana manao affirmation gratuite ny manao affirmation gratuite manao supputation jerevy ny dictionnaire fa zany rehetrarehetra zany dia tsy misy ainareo daholo ary ny zavatra misy ange am'izao dia asaina miakatra plateau daholo zao olona rehetrarehetra zao dia me zay teto mo député fidèle samy me zay mena tao hoe ny antso anandrenge député ihany fa asaina miakatra plateau izy dia tonga dia nandabe hoe za tsy hanao an'io na IRD ary nareo nandrehitra afoko vonoa ny afinareo nareo rehefa mila anay dia asainareo mamono afo zay fa rehefa tombontsoa amin'ny faritra misy anay dia tsy te lalanay nareo fa mandaka anay any ambavafo tsy faritra anankiray no nitenen'izany fa faritra firy any eto Madagasikara mantsy efa hitatsika ny nanenjehana ny Flora Valmanina teo aloha ny voizina ny diabolisena izy tamin'izany fotoana zany hoe tsy tian'ny olona avy any faritra izao fa pira noho nanenjehana anazy ny ataonareo zay nge mahita an'izany eo amin'ny ato amin'ny temeram-pirenena misy olona mahazo avara-patanao ary mbola iverenako ihany le andiam-behivavy eo amin'ny ao andapa ao mba jereo olona vaiza daholo reo iza no mahazo tombontsoa amin'ity firenena ty olona vaiza daholo reo iza no mena vahana eto fa vaiza kosa le arena laina lazaina fa manao cause côtière manena an'izao atopoko hoe nareo no manao an'izany zay tsy manana olana mihitsy na amin'iza na amin'iza fa mijery zay ny fitanilana sy fanilikilihana ataonareo io atsona ny anina rehefa mono afo ampiasaina ny ary rehefa fangala-bato atao an'izao ny ary amin'ny faritra ary rehefa misy zavatra tombontsoa atao anareo fa jereo reo olona nalefanareo any Afrika tsy nitondra volamena Afrika atsimo reo iza moa reo olona reo olona vaiza moa reo ampiasainareo reo volamena vaiza moa nalainareo io mbola azotsika hitarina lavitra be dia lavitra be io zavatra io fa efa malala fotsiny zay hoe nareo mifa miakatra daholo ny mpamono afo rehetrarehetra amin'ny pompier nanomboka tamin'ny latsinainy miteniteny foana ambany dia ambany nareo tsy mahafokana eto mihitsy ny aloha na inona zay nitranga rehetrarehetra teo zay indray ny lasa malahelo fa maninona rionona ampiakarina teo fa maninona rionona naiky niakatra teo vonaika mapidina dia mapidina ary tsika nge samy tsarany olona dia nampiakarina ny vorony eo amiseo omaly efa ndresahana teo zany fitandrona ny fananam-bahoaka sy ny hainy vahoaka zany miaro ny vahoaka sy ny fanana ny mpitandro filaminana niakatra tsatrehatra ny prime ministre tsy hainotsika mihitsy ny prime ministre nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra zay tsy hainotsika izy io resaka golden gate io tsy nitenina dia kely ary anaty eo ambany fahefany daholo ary reo ministra rehetrarehetra tompona andraikitra amin'ity raharaha ty tsy nahitana feo izy mikasika hoe volamena vaizy io tsy naheno anazy ny teny mihitsy tsika mikasika scandale nyseho nandritry ny 2 taona zay nitondranyity fitondrana ty aloha mazava tsara 2 ans ny gouvernement fa scandale sur scandale ny ainatsika teto mbola tsisy nanao an'izany ny gouvernement hatramin'izay ka hatramin'izay fa nareo no champion amin'izany scandale sur scandale zany 2 ans de pouvoir fa nahitantsika karazana scandale ny zavatra nataony ministre sy ny fitondram-panjakana scandale resaka écran plat scandale volany covid ampiasaina amin'ny zavatra hafa fanampiana amin'ny covid ampiasainareo amin'ny zavatra hafa ny scandale ny panier garni ny scandale ny golden gate ny scandale ny mpitondra miady manao totondry hitan'ny olona sarery manao adetsena manao karateka manao kung-fu zany hitatsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany zay le image ny fitondrana fa tamin'ny 2009 mbola entitsika hatramin'izao mampitsanga menatra antsika rehetrarehetra ty nitsangana ny prime ministre maly sady ny somary ny napiororo manao menace manao avertissement samy mandray ny tandrifiny daholo tsika ny mpanohatra mandray ny tandrifiny raiso amin'izay ndraisanareo anazy na fanakorotanana na inona no ataona eto fa aminay dia mazava fanomezam-baovao
ny zavatra tsy mety ny fa tsy zakana intsony ny zavatra mitranga matoa zay miteny ny ainao manjery mpanjakana dia ataony ministry ny serasera lasa fananany manokana ny RNM sy ny TVM anaova ny émission ny any amin'ny ainao manjery ny any lasa transposé ny atao amin'ty RNM sy TVM miditra ambany midina dia ambany dia ambany izy manao asan'ny mpanao gazety na ny mpanao gazety ary samy variana daholo efa nahoana ary efa faly koa aloha fa efa eto koa ny namana député fidèle miaraba anazy ny tenantsika fa efa sekime mantsy ny teo me ndray hoe satria misy olana tsona ndray ihany hoe andao ndray fa miakatra plateau dia za tsy ianao an'io mihitsy ary vao mivoaka izy dia mahita ihany raha natsona ndray nge zay fa zao ndray nasaina tenenina eo e dia zay zany le zavatra io za hoe le diabolisation io za hoe ianareo député aloha zao mipetraha amin'ny toerana madéputé anareo fa ty findorana ty tsy nay nametraka ny toeran'izany député zany napetra ny dragova tsisy tsy ny menimenina angentsika ny dragova zao ny rôle any amin'ny toerana misy any amin'ny région rehetrarehetra any manao zay tiany atao meny moyen na ny toerana misy anao député ary rehefa misy ny événement na fitsidreparitra ataon'ny filoham-pirenena na ny membre ny gouvernement dia ianao tsy manana ny toerana misy anao fa ianao mipiripirina ianao tsy mena moyen ianao fa ianao ny mena atao fitaovana fotsiny ianao tamin'ireny fotoana reny premier ministre omaly miantso ny vahoaka hoe miantso anareo vahoaka miantso manao antso lehibe hoe ny anajany vahoaka anajana ny safidym-bahoaka dia tahitra ho za hoe odry fa misy inona fa hoana no atsona le vahoaka hoe ajaony le safidym-bahoaka fa misy inona mainy aiza inona le menamena fa rehefa miverina amin'ny tantarotsika dia zao inona moa le atao hoe safidym-bahoaka tamin'ny fividianana filoham-pirenena nge le safidym-bahoaka vidiana 10,000 ariary zay mividin'le safidym-bahoaka tamin'ny filoham-pirenena mena 10,000 ariary dia nadatsaka vato tamin'ny sénateur tandray mba niakatrakatra kely ny sasany fa misy 10,000 ariary nge safidin'ny sénateur farany teo e ka zay ve natao hoe safidym-bahoaka ny vidim-bahoaka nataonareo zany vidim-bahoaka tsaronareo tsara amin'izao fotoana zao fa rehefa ny olona ny raha tsy voafidy araky ny tokony ho izy araky ny tena safidy marina dia zao no mitrango zao aza ny mpanohitra ny menatsiny aza izay eto no enjena sy anaovana an'izao orooro rehetrarehetra zao fa ny zavatra nataonareo no manody anareo io dia zakao le voka dia assumeur nga assumeur ny zavatra nataonareo fa teto tsisy olona ny fidy zany teto fa nividy fa safidym-bahoaka amin'ny BDB teto tsisy malala an'izany resaka doublon ke fantatritsika ary mahafantatra ianareo fa novidina ny vato nalany anareo novidina ny tety sy ny teroa ary zay mbola nenjehanay mpanohitra n'izany HCC tsy nanao ny asan'izany zany seninanao foana zany mbola tsara ny tantara daholo nareo rehetrarehetra teo tsetsatsetsatsyaritra farany ny teneniko eto zay natao tohatra fiakarana nareo tamin'ny 26 janvier 2009 sy ny lundi noir semaine noire tsika rehetrarehetra zao efa ao anatin'ny noir tanteraka fa presque isan'andro ny délestage Madagascar est dans le noir fa mahatsiara hoe tamin'ny 26 janvier nge dia tsy mba nisy na iray ary fitondram-panjakana na tsiaro anareo nanana avana maty tamin'izany nidorana velona sy maty tamin'ireny lundi noir reny tsy nisy na tsiaro fa vita ny lanareo ny lananareo indrindrandrindra manao kopakopa tanana ho anareo rehetrarehetra an'ireny faritra iva reny marobe no natao fitaovana tamin'ireny fa iandroaninareo mieno ny Miara-Manonja manao kopakopa tanana anareo tonga sainy anareo amin'izao fotoana zao ampanantenana an'le vary 7,000 tonnes le natao ny calcul tsotsotra dia hoe 24,500,000 kapoaka nge io e firy andro mahazo an'le vary ary fanontaniana apetraky ny olona aminay moa zay tsy valinay tsy voavalinay anontany an'ny fitondram-panjakana le 10,000 ariary moa le kapoaka manara-penitra ohatran'iza le madikosa le inona io satria mbola tsy vita le any tamatavy le marché ngeza be io le fanontaniana mipetraka hoe zao zany tsy amin'ny kilao ntsony fa amin'ny kapoaka tsika raha mividy vary dia amin'ny kilao hatramin'izay fa ty fitondram-panjakana ty ihany no mivarotra amin'ny kapoaka zao zay no izy fa efa eto ny namana député fidèle dia ometsika anazy ny fitenenana makasitraka honorable anitrazafy manatsoa miaraba antsika rehetra ialana tsiny fa ty amin'ny farapara antsika vao tonga mbola be dia be koa ny adiditsy andraikitra zay tsy maintsy ny sanina
marobe ny olona miaino anareo ka nivelany any rehefa taraiky ao vo tena maheno an'le izy ary nanao kopakopa-tany moa teo maître anitra manao kopakopa-tany an'le pakafy zay fanena tena be sarety fa tena midina aveo anaty fiara mihitsy izy mianaka de mandeha miarabana zany hoe tena hoe de izy mitantara ny ainy aminay ray manontolo hoe miaino anareo daholy ny embouteillage dia inona ao ny fiara sy ny miara-manonja eno mitatatata tena hoe ao anatin'ny vanim-potoana mangetaeta fampitambo avao ty amitsika le voaka malagasy rehetra hoe inona ny tsara ho fantatra amin'ny raharaha-pirenena lina ny olona matoa ny olona lina de satria miahiahy izy amin'ny zavatra ataonareo hoe misy zavatra fahafa ataony ty fitondram-panjakana ty tsy mazavazava de aleonay zay mieno feo an-dakolosy hafa na de eo azy areo radio pomba fanjakana be da be ny Real TV moa farany alainareo any manampy anareo fa na eo reo atao hoe fitaovan-tserasera be da be anareo reo tsy zay le tadiavin'le olona fa hoe izy le tena fitaovan-tserasera ainonay an'le tena vaovao hafa mihoatra an'le tenen'le fanjakana fa nen'le fanjakana efa impaka basy eky zay bala hoasy isan'andro to misy zay zany le matofoka le olona zany e be loatra le fampanantenana pokaty ataonareo be loatra le fiarova-tseza hoentinareo any ka isaky miakatra nareo de inona zavatra ataony tenenareo zavatra mitovy foana ny tenenareo ao mpanohitra manonga mikonokona fanonganam-panjakana manakorotana tsy mazaka anao fifidianana amin'ny 2023 zay any anareo ny tsy anjery averimberina isaky zay matsiaro ao anatiny reny de ny aveo mandokandoka fitondram-panjakana tena manao tena mavita misy anty misy anry etotsika dia amerina kely ny tantara satria nresahanareo teo ny 9 janoary fa ny tena apetrako mihitsy hoe za de vavolombelon'ny tantara itsika niaraka nanonga-panjakana ka tamitsika nanao an'izany de tonga teny ambojatovotsika de reto ny zavatra nitakitsika voalohany fangatana ny hanalana ministra anaky telo tafiditra tao anatin'izany ny ministra ny serasera tamin'izany fotoana zany satria naninona ngeaza ny mpitondra ny fampalalam-baovao ny TVM seranem ary rehefa ataon'ny mpitondra mpimamby io de zay ny fanirininy aty ivelany fitondram-panjakana androany iverina aminareo zay tantara zay hoavindray le fangatahana hoe zay nanomboana anazy nanomboka tsika hoe ministra telo aloha nangatahantsika tamin'izany fotoana zany hoe le ministra telo aloha hoe nangatahana tamin'ny mpitondra fanjakana hoe esory reo ministra telo reo zay ny kabaritsika teny ambojatovo voalohany de akoatran'izay tsika nangataka ny anakisahana ny tany tetsy andotam-penaka tsika fanjakana nyrofotsika ve le tany teo andotam-penaka satria zay ny taimbavana ataotsika tamin'izany teny akanja hoe angaditsika io de veritsika mitompony tany rehefa tsika fanjakana nanaovantsika kanja maki ilay andotam-penaka fa tsy nyrofotsika le tany zay nefa ny tena diabolizentsika ny président Ravalmana tamin'izany fotoana zany taty orina ny nitondra nandimby ny fanjakana de olona niaraka tao anatin'ny fitondrana teteza mita niampy station total niampy toby-piatsona ny fiarakodia tsy verina amin'ny tompony tany tsy araky le nitenenina teny ambojatovo tamina nangana ny tolona tamin'ny voalohany eto de miteny amintsika ny ao tsy nanohana tsangan'olona fa nanohana tsangakevitra tsy zay hombanao ka hombako rehefa marina ny andehananao mbeo tsika lia raiky rehefa tsy marina ny andehananao izy aloha de sy avy am'izany agny izy tsy avinao mbeo dika lalagn'olo miala fa zao na tonga atsika niaraka de satria tamin'izany fotoana zany nieritreretina ty zandro kely ty tena hitondra mifanivany eto amin'ny firenena ty ny tena metraka ny tena zavatra hanarenana ny tsy mety tamin'ny fitantanana zany fitondram-panjakana zany nametra-panantenana taminao daholo ny olona tamin'izany fotoana zany saingy zao nisy rampopy zay natolotra ianao ampitiavana rehefa tonga ny tsotsoromambisarahana hoe ny sitrapony vitany fa ny anao feheziny tsy natolo ny lohaten'ny hiry io miaina anao ampitiavana zany tamin'izany fotoana zany fa noho ny tsy fahazakanao demokrasia tsy azo nalefa tao amin'ny vivaza aniry zany rehefa nanao kopakopa-tanana tamin'ny mpiainy zay hoe mametraka mandrapitava ry vahoaka mpiainy vivava noho ny tsy fitovikevitra tamin'Andriamantoandro Rajoelina de niteny izy hoe ajanono io fandaharana io de ambaranay aminareo fa mijanona manomboka androany ty fandaharana ty tadidinao ngambo zany resaka atao iavolotsika
satria maninona tsy zakanao ny tsy nanasoasonanao anyka ny tenenanao anay hoe ny atsiva indray maro anano inareo monsieur le président tsy mifanasoaso ny atao hoe fa miteny anao ny marina manitsy ny zavatra tsy mety fa tsy zakanao zany akehitriny tonga indray fotoana mbola ty any zay ty miteny anao ny marina manitsy anao amin'ny zavatra tsy mety miova maneke miova rangaha mba tsy hitakinay aloha hoe misy ministra anankitelo de efa petrako sady ny anankiroa ministry ny fitantanam-bola aloha tsilo be ho anao io ny tsy fisiny eo anatin'ny gouvernemanta mahazo kopakopa-drivotra mihitsy nareo satria androany nareo zao fanymaso anao vanitahiry mbola resam-pirenena nareo vo teo tsika ny teny fa ny lafiny serasera tena mikatso mihitsy akatonareo anareo manokana ny televiziona mpanjakana sy ny fahitalavi-mpanjakana ko tafiditra anatin'izany koa zany de hitaky ministera maromaro aloha ny mpanohitra hoe esory reto de hainao ny toy ny tantara fa rehefa tsy nahazo valiny tsika teny ambojatovo de nakay tsika rehefa avy eo vo tsy tapitra akory ny teninao ny lohan'ny laharany efa tonga eny amin'ny 13 mai vo ny teny fotinao rehefa zao de nandinika napakevitra fa zao tsika de hoeny ny hoeninao mbola tsy tonga hatramin'ny farany ny taria vodilarina taria efa nazakaza tavanidina monsieur le président mbola tsy tara ho atsika androany mifananatra fa tsy mifanoro a mifananatra satria tombontsombonana ny tadiavina tombontsoany ty fireneny ty ny ilaina ok zay le fanasoaso fotsiny e alefa ny olona any amin'ny ririny ianao de mandeha de misy mandokandoka hoe mety io président alfasa fo alefa fo alofo efa le modèle efa hitatsika zany a attention le tandre mozy le fitenenana zay fa raha andeha an'izay foana atsika hoe alofo mialatsiny aminao a fa tsy tompona ndraikitra am'izay toy ny tantara ny fanoherana satria marary vahoaka eo androany enoy le fanaintainany e zahay zao no mitondra ny tenin'le vahoaka solombavam-bahoaka anareo IRDF rangaka marary androany mitaraina ty aminay aty amin'ny fanoherana hoe tena mbo tsy rariny ny ataon'ny gouverneur tena mbo tsy rariny ny ataon'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka marary le solombavam-bahoaka miaina miaraka amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka zay foana ny averimberina aminareo tsy hainareo mampiasa ny teny miaram-pirenena io zao izy ampinareo ateny miaran'ny olona sadasada de zao ny antony anaovanareo recrutement be da be an'ilay assistant de zavatra kaiky kely ho ampanaovina Facebook satria terenareo lay solombavam-bahoaka hoe ny assistant parlementaire rehetra de tsy maintsy manao Facebook ary mandokandoka ny zava-bitan'ny fanjakana manasoazo fanjakana de ozy le solombavam-bahoaka taminareo président ty aminay any ane tsy raha misy réseau zao ty aminay any ane tsy raha misy jiro hanao kory hanaovan'olo zany Facebook hanao kory ndatareo zany Facebook tserika am'izao nareo hoe ha marina tokomby zay de aleo le 20 le eto Antananarivo saky manodidididiny eto daholo le assistant io natao bobaka be l'assistant de zao mahazo karama ma assistant parlementaire azy izy de ny zavatra takina aminy de tsotra ampidiriny anao an'izay fa manao Facebook ianao manasoaso fanjakana ianao mandokandoka amin'ny président rajoel ianao miteny mety rehetra ataony ty fanjakana ty ianao manatsara ny zavatra rehetra ataony ty fanjakana ty ianao ary milaza ianao fa mimpanohitra de misy tandroka misy rambo isan'izany président Ravalomanana ary amin'ny loha laharana manaraka zay rehetrarehetra ato amin'ny Miara-Manonja ato mampalahelo nareo tena efa tena mandrovo tsy tanteraka za ve mbakajy ataonareo akehitriny a mahita mivory zay maly fa misy compte eo misy hoe groupe Miara-Manonja izahay teto amin'ny fandaharana Miara-Manonja de mbola tsy nanangana groupe ao anatin'ny tambajotserasera Facebook noho izany ho anareo rehetra zay mety tafasindroaka lasany mety noho ny tsy fahafantarana zay tsy nanome an'izany toromarika zany a mahazo miala zao de zao nareo tsy ompikambana ao anatin'izany groupe zany le groupe azay nanangana anazy anjarany na toizany io na hofafany na ajanony fa ny entaninay de nareo sao de diso lalana anakany fa tsy zahay nanao an'io groupe io na ny loko aza tsy mitovy rehefa zahay manao groupe tsy maintsy manome toromarika nareo hoe nanokatra groupe Miara-Manonja tsika
dia miara-miditra ato daholo fa zahay tsy nanokatra an'izany noho izany zay groupe mitsangana any ka mitondra miara-manonja tsy atsika iny ka ho anao zay miaraka aminay zany dia alefa any aminao ny afatra ampitao amin'ny namana rehetra miala miaraka amin'ny vava ao anatin'le groupe fa tsy atsika io ny publication rehetra zay mandeha any a tsy zahay mandefa azy ka sao dia tratra mivelam-pandrika amin'izay tsika ho tafiditra anatina zavatra hafahafa dia zay ny amezana an'izay toromarika zay dia tsy partagena ihany koa zay zavatra mandeha ao anatin'io rehefa tsy ao anatin'io groupe moana zany dia tsy afaka manao le partage miala ao miaraka amin'ny vava zany zay ny tena izy eto-tsika dia mitondra ny afatry ny mpampianatra ho anay tao ambatona zakamaly dia navory ny mpampianatra fram hoe alaina ny listy nyreo mpampianatra fram tsy mbola mpiasa-panjakana misy am'ireo efa nampianatra nandritra ny 12 taona 12 taona 20 taona misy am'ireo efa be taona dia nalaina ny liste misangojy ambony ambany fitarainana tsy fitarainana ny voaraiko ho andramatoa ministry ny fampianarana fanabeazam-pirenena avereno lay fanaovana nylay fanangonana ny liste dia ataovy mangarahara tsara ohatra ny nanaovany ministra Thérèse kely anazy tamin'izy tao amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena nikianinareo izy fa izy navita nanao mangarahara tamin'ny recrutement mpampianatra fram ary aloha tonga dia mivaly eo ny eo reo mbola misy chef Cisco tamin'izany ny mpiara-miasa tamin'izany mbola ao mbola ampirinasa amin'izao fotoana izao avereno ny fomba fiasa iny tonga dia apetraka ry amin'ny écran géant hita eo daholo ny taona nampianarana ny faripahaizana ny distrikana ny zapy misy anazy eo misoratra eo daholo dia samy mahita hoe reto ny voaray reto ny tsy voaray fa aza atao an'izany hoe raisinareo ny liste dia nareo tia ministère ny andeha maritra hoe reto sy reto no voaray mpiasa-panjakana averiko tsara avereno ny fanaovana an'io fa tsy mety io aza miandry ny mpampianatra ho sosotra aminareo nareo fa mba mahaiza makatahaka nataon'olona rehefa tsara dia tohizo fa tsy hoe rehefa nyteolona anao an'izay dia tsy anao an'izay koa anao raha mato ministra mialatsiny a fa miakatra amin'ny feo mahasolombahamboaka ny distrikana ambatondra zakanazy za solombahamboaka Madagasikara olom-bo fidy ano miteny eto hoe avereno io anao ny any aparafara vola indray nareo dia ataovy milamina ohatra ny natao tamin'ny taondasy io e fa za nanatrika an'iny tao manaraka an'izany efa miresaka ny faritra loatra ho anareo ao ministère ny fambolena sady efa tara ny tompambolena mbola sainareo mividy masomboly hybride 2 alina mahery ny kilao le tantsa wow fa inona ny tianareo atongavany naninona raha tamin'ny fotoana tsy nisy ny orana rehetrarehetra teo a nefa naparitaka reo zany masomboly zany dia nomena n'le tantsa dia amin'izay izy nividy an'iny dia niandro ny orana latsaka izy anaovany an'le zanabary zao ny tanimbary ny miantona nanatena masomboly avy amin'ny fanjakana ay le masomboly terena hovidiana 2 alina mahery hafanjakana inona ary ty tamin'ny andro président Valmana raga namoraina zany resaka fambolena zany ny zezika namoraina ny fahazahoana an'ireny kibota reny namoraina fahazahoana masomboly namoraina fa nenareo zavatra hafa mihitsy ty zavatra ataonareo ty tsy ampy ny fotoana fa mbola iverenako ary mbola ivalaparako zay fa manamafy ah ny fandraisana atsika rehetra amin'ny fisoratana anarana amin'ilay fitsangatsangana fahenina ny volana febroary fa mitohy io isan'andro hatramin'ny faefatra ny volana febroary tsy voatery akaty daholo ianareo rehetra fa afaka ampitondraina olona anankiray ny listra dia izy no mandika an'izy aty dia maka an'le badge dia mitondra an'iny any aminareo dia mitohy ohatra izay foana tsy maintsy précisena tsara rehefa misoratra ana nareo hoe za andeha moto za hitondra amin'ny fiarakodiako za hiaraka amin'le fiarakodia iombonana précisena zany zay mba tsy adiso ny kajy ataotsika efa mandeha ny fanaovana ny polo zahay efa nampanatenainareo hoe ho amenanareo eto ny vidy ohatra zao fa tapaka mony jiro maly tany amin'ny faritra Ambohimanarina Ivato sy manodidina iny Akatondravolaha dia nisy fiatona ny asatsika zany fa efa miverina amin'loana izy amin'izao fotoana zao dia mandeha zay zavatra izay dia azo an'ity polo mahafinaritra tianareo ny any faritany efa mangataka efa jerena ny fomba fahana manome anareo mandefa an'ilizany aminareo sy afahana maka mividina avy any aminareo dia mahereza daholo tsika rehetra samby io tain'Andriamanitra. Eny ary dia izay ihany koa no namarana ny fotoana tamin'ny Miara-Manonja tamin'ity fotoana ity hoy ny namako hoe tapitra sahady na ho ariva eto ny andro na hoe mandra maraina ara dia tsy lany ny resaka hoe momba ny rahapirenena fa dia izay aloha no masaka misaotra antsika rehetra na haritra hatramin'ny farany veloma tompoko.